Je m'appelle Paul, c'est mon logement principal.
Ela verumadantani. Ela verumadantani. Ela verumadantani. Ela verumadantani. Saotra amin'ny haingotsika manao an'izany hery zany a. Ary ohatrany hoe tsy haiko na ohatran'izay ngamba ilay fandaharantsika androany na hoe ahoana fa dia tsy fananiko nandrefa ny dadazily iny fa iny tonga dia vonona teo a. Ary tsy afenina fa vao tonga mihitsy aho io a, hitanareo na ny casse-nez mbola tsy voala akory a, adinoko teto izy ity dia osako hoe bon, misy dikany io ngamba matoa vao tazona eo fa ho asoriko io avy eo. Miondrika am-panadrana antsika rehetra aloha zany a. Ary soloina indray ny solomaso a. Izay moa zany ilay tradition antsika eto zany tsy miova ilay anona zany. Ka ilay dadazily teo a, ohatrany hoe ino ty izy teo, rehefa hanomboka mihitsy ny émission dia asoriko ity fa mila mafana kely ilay tenta aloha. Ilay dadazily teo a, misy ifandraisany ilay izy satria ny hainga zao maty a. Dia saika andefa ny Kalavazo koa teo dia coïncidence daholo ilay izy dia io indray koa zao mahare aho hoe maty narin'ny Zay. Zaho moa tsy mahafantatra hoe aiza moa no nary Zay mipetraka fa ny mémoire tadidiko farany ohatrany hoe any Canada na en tout cas ivelan'ny Madagasikara angambany izy Zay dia manao spectacle ho an'izay malala dia mba lazahoa kely a, surtout ny anaran'ny nary complet azafady tompoko. Ary vao maty hoe androany anga izy zany pour ne pas dire hoe vao andraiky aingana teo. Ary tsy afeniko fa ny vadiko, ny madamako dia anisany mankafy an'izay ary en même temps asiako iran'izay mihitsy aho ty Tosolona Larabile, efa voninao mihitsy ary zay tiako ary raha misy tianao dia alefako e. Satria hanao homazy kely aho satria ny antony dia zao hoe tsy afeniko fa anisan'ny artista tiako ilay Zay a amin'ilay gadon'ilay hira ary tsy afenina koa fa mahay ry zalahy, tena mahay ry zalahy ary izy manko rehefa ny ahafantarana an'ilay izy hoe tena mahay a, rehefa somary voafolaka ao zay ny jazz zany takan'izy Solomboralina koa ohatray. Zay koa moa efa maty koa i Ngaraina iny. Ohatran'ny olona matimaty daholo zany teneniko zany, ialako tsiny re tompoko. Dia rehefa voafolaka ao zay ny jazz a, dia mihira ianao dia misy foana ilay gadona jazz eo amin'ny bazin'ilay hiranao ary ilay gadona jazz io zany a tena rehefa tena mahay azy ianao dia ny mpankafy an'ilay jazz style ohatran'ireny zany a, maro ny malagasy tia an'ireny a ary tsy afenina fa maro koa ny malagasy mahafolaka an'ireny zany, tokony hoe Riry Andriamanatoany na Lalatina sy ny karazany zany ka tsy afenina fa anao Tosolona Larabile, aiza moa Zay no mipetraka, aiza moa zareo mipetraka raha tsy mahadiso tompoko fa tadidiko aho ohatrany hoe any Canada ry zareo. Ka ilay resaka dadazily teo niangatsika hitondrantsika azy hoe ozy dadazily amin'ilay tononkira teo hoe saitrainy tsara ihany, ny farany ozy izy. Miady hena samy irery alahy rehefa maty, rehefa ambava ahoana zany aniriana any. Tena marina io tenin'ny hainga io satria zay zany no tatra asikatsika. Hanomboka amin'izay réflexion zay tsika hoe saintsaina ihany ny farany, miady aina samy irery alahy. Ny olona mandeha mijery spectacle any Antsahamanitra hozy izy zao sy zao, ialahy miady hambava aina, hambava aona samy irery. Dahoary asoritsika ny casse-nez dia hanomana ny tadrasikitsika. Mipetraka Ambohibao Andrianarizafin-Drakoto ary hono a Rakotobe Andriamparatiana
Mpianadahy ve izy le mpihira sa mpinamana be le mpihira vehivavy miaraka aminy? Aha. Mpianadahy ve ry zareo satria tsy afeniko izany fa tsy de tena fantatro loatra ry zareo fa ny hirany indray fantatro a. Fa androany aho zany vao mahalala hoe zaika izy ireo raha naharemarika nareo a, tsy mbola nandefa zay izany mihitsy ateto a, indray mandeha zay ihany ngambany. Ka mba ahafantaran'ny olona anazy aloha de aleo henointsika ty hira anankiray ity a. Ity manko no tiako ity zany hoe indray andro any a, ohatran'ny hoe prémonitoire zany le hiran'ity de ity no tiako a. Ho an'izay tsy tia afaka miataka nareo a, fa hommage amina artiste gasy izy ity a. Sady mampatsiahy any koa hoe am'rotony Ambohibao ianao no rehefa manina Bokiare mipetraka Ambohibao Andrianary Zafindrakoto, okey. Andrianary Zafindrakoto zany ny anaran'ny nary a. Tato ato zay de maromaro ny artista maty a, takan'ny iza moa izy iny Mamy Gotso le akama be iny a, ary lasa mitaiza-bariba koa Zokibe Fleury. Somary mangatsiaka ty Monsieur Christian de zay no nefa ny tena mivoaka mbola mankany amin'ny hôpitaly foana aloha de alao arovana le izy satria isarotoka antsika le anona. De maromaro le artista nodimandry any ka aleo aloha zany ampatsiahivintsika zany hoe ohatrohatran'izao ny hirany zay zany a, satria mety misy olona koa tsy mahalala hoe iza ary raha n'izay tenenin'ny bainy zany a. Tsy afeniko aho fa za tsy nahalala mihitsy hoe zay le izy a, fa ny hiran'izay tiako fa tsy fantatro mihitsy hoe zay no nihira azy. Dahoary a. Tena rehefa any koa no voafidiko anankiray ato tosolona. Le programme Yundikayana Sinadiria Lauzanulum Pinakanangayay. Itanareo zay hoe miondrika ianao izy naozanao ity nankanangay ahy. Ohatran'ny le meilleur zany tena miteny anareo aho, ohatran'ny men'Andriamanitra don malala ny ho avy zany a. Et comme on dit, il n'y a que les meilleurs qui partent avant. De tony ry Nary tony zao anisan'ny hoe meilleur nefa lasa. Mamangy fahoriana ho an'ny fianakaviana zany satria tena tsapa mihitsy fa tanora le zandry a, aleo atao hoe zandry malala, ary anisan'ny be mpankafy ny zay a. Mamy Gotsa raha ao Mamy Gotsa, meo an'ahy le anaran'le tovolahy maty farany teo iny koa, satria fantako kokoa izy iny mba hanao hommage azy a. De raha misy lien ao a de mba alefaso amiko le hirany. De anisan'ny tovolahy hoe tena mahay mitendry sady mahay mamoron-kira i Nary. Dahoary ry tompoko fa tsy tapahako intsony a, samy mankafy a.
kayana sinadiriai Lâu dần nurung pinakananggayay Ila'y tabanaw Kung sandrano Manantunati a vie et tu Manantunati a vie et tu Dami now Safu now Dami fu Kaptiabana Katiane mina now Sagitari Nanda Ryan Juan is diary mañana Y tu mañana May funo mulati Ti hai guardato Sei un confamato siani di futuro Isnei falasa Tamanan yang kafa Tiada veman nuring piana na Ti veman nuring piana na Tandi now Safu now Na tami fu Tantiabana Katiane nina now Sagitari Nanda Giant one is diary mañana Ti levé ma nuring piana na baba Katiane nina now Sagitari Nanda Giant one Dami now Safu now Na dami fu Tantiabana Katiane nina now Sagitari Nanda Giant one is diary mañana Nyunjikayana Sinadiriai
Pulau zanun ng pinakananggayay Ila'y tabalaw Kung tandaan mas Manantunati avi et yufafa Io zany no ahafahana mahita hoe le hira zany ohatran'ny milaza sady hoe andeha any ka mamorona fiainana vaovao izy izy ary miala tsiny loatra fa somary ambanimbany kely ny feoko fantatrareo ihany ny antony mbola tsy de tena hoe salama hoe ahoana ary tena valaka mihitsy amin'ny zavatra natao androany satria contrôle maromaro ny androany dia tena tsy afenina fa hoe fitaoam-bita de tena atao nomaly moa zany miala tsiny satria nivory tany amin'ny parti politique En Marche ny tena omaly ary tena tsy afaka mihitsy raha oviana no hikapoka kely. Monsieur le coach, tongava aty à Paris. Zaho aloha mbola tsy afaka mikapoka fa mbola afaka 4 mois 5 mois any vao afaka mikapoka. Misaotra anao coach, Idina Tahiry coachan'ny équipe nationale entraîneur moa zany ny filaza azy moa sa inona fa adinoko koa, entraîneuran'ny équipe-n'ny tenistsika Idina ary anisan'ny mahay tenisy izy io, akavivy zay izy io. Ary efa tany aloha tany tamin'ny juillet 2009 zany ity hira ity no nampidirina tato anaty YouTube ary anisan'ny record izy satria 733 830 ny visity no hita tao. Ito zany izy misoratra io. Anisan'ny tiako hira io ary tsy fantako hoe zay le izy. Les meilleurs ils partent toujours avant les autres. Ka nampiany Dadazily le izy hoe nampiany Ainga le izy hoe Saintsaina ny farany hozy izy. Zao manko ny lesona azo tsoahana am'zany ny tsika olombelona zany misy zavatra tena tiako be zany mandry teneniny le mpanao gazety vehivavy Tasy nareo raha nanaraka an'i Nga Zemmour tamin'ny C8 dia hozy izy le ramatoa hoe je fais pas l'éloge de Zemmour non attention adversaire politikako izy ary rehefa marina kosa aloha le lazainy de lazaina hoe marina. Tsika zany on prend ce qui est meilleur et on rejette ce qui est nul. De hoy le vehivavy io hoe mahafinaritra an'i Zemmour izy dia il sait dissocier l'homme à ses idées. Et j'ai bien écouté ça et c'est vrai que c'est rare. Par mes idées que moi je sors ici, du moins que je sors ici, c'est selon le subjonctif am'zay zany dia on ne cesse pas de m'attaquer. Atao hoe voatavo, ambany mare sans orme et se fleurit aty eno. Mety aminao angamba taty no diso no tsy mahazo tsara ny réseau fa anao raika avao no tarain'io taty vérifiez kely ny réseau anao. Mettez-vous sur un endroit, du moins à un endroit là où on capte mieux. Parce que là, c'est vrai, ma voix, elle est un peu basse vu la fatigue, mais je vais devoir faire des efforts pour vous. Un peu plus, je vais monter. Parce qu'il faut respecter aussi le voisinage. Et parce que des fois, les voisins, même si on est trop dans un quartier très calme et vraiment, vraiment calme, on va dire. Et donc, on entend même les moindres bruits. Et il a dit, ouais, la dame m'a dit, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il sait dissocier
l'homme de ses idées. Zany hoe n'inonina zany ny hevitra olona anankiray, safidy politikany, safidy stratezikany dia tsy tokony ampifandraisina amin'le olona mihitsy le heviny. Tena marina loatra zay, satria tsy indray-pandeha ianao eto zany mamoaka hevitra eto dia mahazo ataky voatavo, lokosa. Za aloha tsy afeniko plus vous parlez de moi, mieux c'est pour moi, na en mal no en bien. Anatra nampianariny pasteur Andriamandrato zany hoe si les gens ne parlent pas de vous, ça veut dire que vous êtes rien. Autant les gens ils parlent de vous, izy amin'ny teny gasy izy miteny an'izany. Plus les gens ils parlent de vous en mal ou en bien, mieux c'est pour vous izy. Ary lazaiko anareo fa ohatra zao mamoaka zalahy zany hoe fleurette reny, non, ça ne me dérange pas que vous sortiez vos talents zany pour m'incriminer ou pour me salir, non. Jamais, jamais je vais vous stopper, encore moins faire de remarques négatives sur ces points-là. Au contraire, vous pouvez parler de moi en mal ou en bien. Satria à partir du moment ianao miditra am'zany atao hoe vie publique zany, dès que l'instant vous parlez de la chose publique, vous n'êtes pas à l'abri de toute attaque. Ça, je vous préviens. Que vous soyez dans la politique ou dans le journalisme, comme moi je fais là, je vous assure que vous n'êtes pas à l'abri de toute attaque. Et il faut s'y préparer déjà moralement et psychologiquement. Car io le dissocier l'homme de ses idées, tena marina io ary za zao rehefa ohatra hoe il y a beaucoup de gens qui confondent entre ny hoe approche sy ny choix politique sy le olona. Fa hafa indray moa zany rehefa tsy mikôlina mihitsy le zavatra tenenin'le olona koa mauvais en soi, de ny eto amin'ity fandaharana ity de tsy maintsy lazaina ary tsy maintsy vakiana batsilana satria azo adino fa raha ohatra tsy mihalerte ny opinion ianao amina fe anankiray dia anisan'ny mpanolotra vatomafana ny malagasy ianao sy ny zany ve mba hikritikenao anahy madamo Rakotomabezavana, zay anie le teneniko anareo e. Zany mba miezaka anao mianatra teny frantsay rehefa tsy hay le izy ary e, rehefa simba ny sofinao dia vous quittez, c'est pas la peine de rester là madame Rakotomabezavana. Vous êtes loin à perpète les joies, je vous assure. Vous quittez tout simplement, pourquoi vous allez gâcher votre tympan pour une émission pareille? Et vous perdez votre temps en écrivant comme ça, parce que plus vous faites ça, plus je continue. Voilà. Et ino ty izy teo? Hoe ianao zany tsy maintsy oui, zay, misaotra anao raha be raika. Saiky hiresaka an-dasimpy mihitsy aho teo satria zay le teneniko hoe coïncidence le izy hoe sa nomanko, za aloha tsy manomana émission zany mihitsy fa mifidy thème fotsiny selon ny zavatra hoe journée farana non thème fara PHARE zany no teneniko eo. Rahaspy koa zao dia nodimandry, vitsy ngamba ny olona mety mahalala an'izany rahaspy zany fa raha vao olona hoe mpanao baskety de tsy maintsy mahalala ny rahaspy. Za zany tena oza hoe tsy fantatra moa zay natao any rahaspy raha be raitra, fa nahazo any na ve rahaspy nahazo mariboninahitra ambony. Tena lazaiko anareo fa amin'arivony ny tanora tezain-dasimpy tao anatin'izany atao hoe baskety zany. Nisy ny naningana fa vitsy, ohatra zao ry Bob sy Carter reny
Carter zany tena anisan'ny mahay baskety zany, reny le mpanao kidina piny reny. Reny moa zany naningana tamin'ny taizany fa ny ankabeazany de tena hoe ry frère Fazio zany, ry Vasy mitovitovy niveau am'zany le Raspi fa io Raspi io zany de tena rangahy tena za moa tsy nanao baskety fa fantatro izy. De mijery anazy rehefa mampanao entraînement eo amin'ny Sainte Famille na ohatran'izany dia tena rangahy tena ferme izy amin'ny kalitao, amin'ny teknika zany, ary indrindrandrindra amin'ny condition physique. Niena fa satria tsy salama aina teo. Dia condition physique zany tena travail be mihitsy ary raha tsy mafy alaholo izy amin'ny condition physique manana précision amin'ny fotoana hoe am'zao de efa zao, ny basket tena mila olona précis hozy izy satria tsy tafiditra ialahy ao anaty cerceau na ao anaty cercle iny baolina iny raha tsy olona manana tia précision alaholo izy. Le talent ne vient pas facilement comme ça hozy izy. Ka you keep sharing news with us even you're sick. Thank you so much and God bless you, Quebec, Canada. Yes, thank you. Thank you very much, Osman Mandui. Let's call later. Misy manoratra ato amin'ny YouTube moa zany de ataony amin'ny teny anglisy de vo mafy anao madame iza anaran'le ramatoto? Manoratra amin'ny teny anglisy le olona de roahanao koa zany ve de tsy valianao amin'ny teny anglisy koa satria mety malagasy toy nefa tsy mahay teny anglisy ny manavana anazy satria any Québec izy marina, anisany miteny frantsay ny any Québec fa bilingue zareo sady miteny anglisy. Ka ny tiako tenenina am'zay hoe hommage koa zany any Raspi tena olona tokony nahazo mari-boninahitra ambony io Raspi io satria betsaka ny tanora tafita an'io, na amin'ny fianarana na amin'ny baskety ary tena hoe mahazo an'i Raspi ho entraîneur zany tena privilège zany, tena lazaiko anareo zany. Tahakany hoe Mohamed Saleh zany niara nanao baolina tam'zany tena privilège zany. Tena lazaiko anareo fa tena ohatran'izany ka maromaro le olona anaovana hommage ohatran'izay zany fa inary moa zany hoe vao androany après-midi hommage à tous ces valeureux hommes ary je ne puis dire que mamangy amin'ny fahoriana zany ho an'ny fianakaviana na ho an'i Raspi na tsy eo moa mampigoatra zany de tsy afaka mamaly antsika an'le raha namana vao maty farany iny artista koa le izy ary mamangy ny fahoriana koa an'ny fianakaviana nary misaotra tamin'ny zava-bitanareo tamin'ny firenena tamin'ny tanora satria na mijery an'izany zay zany aza tsy mbola naheno ary mbola tsy nahita hoe tsy feno ny toerana zay anaovany spectacle. Anisan'ny tena henjany zany ary mahasarika tanora amin'arivony mihitsy, mahafeno zay toerana andehanany zany ary tena anisan'ny hoe oiseau rare. Raspi zany oiseau rare zany ary reposer en paix angambany na ohatran'izay aza misosoka alahelo fa mamorona fiainana hafa hoy inga nary teo ka de nary tarika zay ny Lucien ka andefa n'ity ity tsika alohan'ny tena hidirantsika satria tsy afeniko fa perturbé ihany am'le izy satria ny ahy zany manohana anazy zany hoe olona mahavita zavatra. Tsisy mamaly moa nareo hoe nahazo inona ity izy teo mari-boninahitra ve Raspi satria raha nahazo de mba inona kely rahabe raitra fa apparemment ianao ohatrany mahafantatra an'le zavatra de mba soraty eo tomboky hifampizarana ny rehetra. Fa tsy nahazo vaovao mihitsy momba ny hoe mety nahazo mari-boninahitra ve Raspi satria. Ndao ary hiaino ny rehefa any isika.
Nareo ary zay tenin'ny rabe raitra eo zany hoe tsy nahazo raspi. Tena rahalaly ao amin'ny ministeran'ny jeunesse fa tokony hisy zavatra ataonao ihany rahalahy satria manjary mikritika anao zoky tsy hoe entraîneur tahatra izy na tahatra tsy de mety ihany fa zao teneniko anao amin'Andriamatoa ministry ny sport amin'Arivona ny tanora mivoaka teo am-pelatanany teo ambany soroky raspi. Ary zany entraîneur zany tena nandany fotoana ho aho tahaka ny Zandry Mohamed Saleh zany nandany fotoana mondro tanana ny kiraro mandeha tongotra avy eny amin'ny 67 mandeha hanazatra ny tanora ao amin'ny Saint Michel raspi manomboka amin'ny firy maraina ny alarobia ny alakamisy ny sabotsy ny lahady après midi. Tena mba tsy rariny kosa raha ohatra hoe tsy nahazo mari-boninahitra izy mba aseho hetsika na fihetsika fanampiana ny fianakaviana zany anie ny ilana ny fanjakana e. Yeah.
tokany hiavinanao ano indray reo zay tsy vita lay fitiavana tsy mety uritra ano indray reo zay tsy efa lay fiarana tsy anabe Oe, afaka mangataka ny hirany zay nareo a, fa hanomboka ny tena fandaharana am'izay tsika am'le izy zany hoe il sait dissocier l'homme de ses idées ary saitsaino ihany ozy aingà ny any am'farany. Ary maka inspiration am'zao le fodimandry zao tsika ao anatin'le resaka satria ny marina dia tena nanohana ny tinina tokoa ny fianakavianary ary marina zany. Rehefa le am'fodimandry ohatran'izao de mitomany, malahelo sy ny karazany. Anatra le hoe dissocier l'homme de ses idées. Lazaiko ny tenako hoe tratran'izany eto opa sy ny karazany, de le farany teo zao de hoe fleurette tsy non, ça ne me dérange pas du tout. Fomba fiady daholo zany ary na en règle na tsy en règle tsy maintsy mizaka an'izany ianao ary misy olona zao any de nilaza mihitsy hoe pisy loka ialahy ry fleury, mpikatrano métro aty amiko. Za mihitsy ozy mivavolombelona fa ty amiko ialahy maka métro, fandresahako ohatran'izao. Le olona amin'io tsy fantako akory, natadiavako azy fotsiny de fo kely izy ary na miresaka amiko ara tsy sahany akory. De ahoana na zany métro zany ara, raha ampidirinao ambanin'ny tany eo tena lazaiko anareo fa very ara ao ambany métro ao. Ary manahirana ohatran'izay le izy de ianao fa mivonona an'izany de jerena le izy ary enoana. Fa tsy mampaninona zany. Ary eo no mahavoafitaka ny ralahy satria hoe rehefa ohatra zao misy ataon'ny ravaloka mety de mandoko azy aho. Oui, mandoko aho. De hoy zalahy hoe io ndray le rehefa mijabo train fa mety hitan'lery indray angamba fa mandehandeha. Non! Faut savoir dissocier l'homme de ses idées. Vraiment. Amiko sao de tsy hitako mihitsy, tena tsy hitako a. Za moa zany le am'le mbola tsy salama de tsy afaka manao émission satria tena mangididy mihitsy ny tanana zany sy ny vava amin'ireny hoe na ohatra ara hoe anniversaire nangatàhan'le olona, na hoe congrès hitako manko le demande. Fa en vue na hoe hifeter anniversaire le olona, fa andao atao hoe tena fihaonana politika mihitsy e. Tena fihaonana politika mihitsy ohatra nataon'ny Ravalomanana. Fa aiza ho aiza zany le sens fondamental an'le liberté de circuler, liberté de se réunir.
De mody miafina ambadiky ny Covid sy ny karazany hoe rehefa le fitondram-panjakana zany no mivorivory. Manao fetifety any amin'ny coin any, fisotrosotroina fotsiny a. De autorisé. Tsy mila autorisation akory. Fa rehefa ny opposition no manao zavatra de raiky tahotra. Ny tena marina zany ary tena hita ary tsapa de tena atahorany Andry Rajoelina le opposition. Zaho a miteny anao Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy voasakanao io. Tena miteny anao fa tsy voasakanao ary tsy maintsy iray ary hitambatra io opposition io satria le phénomène, le épiphénomène ohatran'ireny, za tsy mananatra anao a, vao maika tohizo fa mety aminay. Mety aminay tsara mihitsy satria tsy maintsy misy ny feon'ny fieritreretana any aoriana any hoe "Ndao rangahy tairina am'zay ty fa ohatran'ny karakarao fa mivoraka." Fa hita be hoe mivoraka ianao satria olona hanao anniversaire ve rangahy ty de sakana anao. Simba fotsiny gâteau amin'ny olona. Ary vao maika rombotra le vahoaka ny tiliara hoe tsy miainga. Jereo tsara ny atezerany sy teny fa ahoana mihitsy moa ancien président hozy izy tsy hainaiko. De aveo nareo inona no ataonareo? Ampiadianareo indray le malagasy hoe ambany andro irakiraka. Iza no tsy mahalala fa ny La Gazette anie akaiky an'ny Ngara Vatomanga. De matahotra fotsiny nareo am'le hoe sao de tafavery ny Ngara-Valo na ohatra hoe tonga eo Nga Siteny na miala any koa Nga Hery Rajaonarimampianina ao anatin'le film. Ho lazaiko eto manko ty phénomène Rajaonarimampianina ity rehefa aveo ary le zavatra ohatran'ny hoe makany a. Afantaranareo hoe le Andry zany de tena bandy kely sans scrupule mihitsy. Vao milaza teo hoe le Raspy, ray aman-dreny zany ary nahavita tanora maromaro zany tompoko. Ty somary voninahitra. Ty le resaka redevabilité ty zany a sy reconnaissance am'le malagasy tena zéro reconnaissance. Raha ny sitrapon'i Andry Rajoelina de mody nomena hoe raha tena olonao ve sa reraka rangahy ty de tsy atokisanao nefa olona nomenao conseil spécial. De menao fotsiny 5 taona sursitaire le olona. Zany hoe tandremo a, vao manao erreur aho de fitaiko a. Ao ve le hira hoe efa zara anao, zatra miaraka aminao zay. Jereko zay anona, ampatsivo aho rehefa aveo rehefa andefa hira, zara anao, zatra miaraka aminao. Any zany le tiako atongavana am'le izy hoe saintsaina ihany ry Andry Rajoelina fa sao de tonga amin'ny teniny ainga teo hoe miady hena samy rery ianao hozy izy ary eo am-bava ahoana seul ny olona mijery spectacle-ny any Bercy satria ianao mety hitsoaka aty ary mety tsy ho tafakory ary ianao hitsoaka aty a. Za tena miteny fa sahirana ianao ry zandry, ho sahirana ianao. Ary le izy manko le par rapport an'ireo il faut savoir dissocier l'homme de ses idées. Ianao tsisy idéal ianao e. Tsy manana filôzofia hoe ahafahan'ny malagasy mifampizara aminao. Ahoana moa ny anananao idéal na hoe idéologie na idée tout simplement fotsiny. Saky ny mandeha ianao de copier-coller tsisy personnalité mihitsy ny zavatra ataonao. Hozy le madame zany hoe le madame zay expert amin'ny copier-coller. Donc zany c'est l'homme mihitsy qui est mauvais et là on est obligé de parler de l'homme. C'est vraiment dommage hein, tena dommage mihitsy hoe quand l'homme en question est mauvais en soi, on ne peut pas parler de ses idées parce qu'il n'a aucune idée. Et même s'il a des idées, il se trompe toujours de paramètres. Je n'ai jamais vu, même ma fille, elle se trompe pas de table. 4 fois 5, 20. 7 fois 4, 28. Elle sait très bien. Une fille de 8 ans. Mais un président qui sort une nouvelle formule révolutionnaire.
dans le monde des imbéciles, des ignares. Treize plus 6, 18. 10 fois 100, 10 000. Tamma teny akory ny dikany. Re olona mba tokony mba hoe raha ho président zany ianao mba manana base-na anglais kely. Fa tena tsy ao le bande. Zany hoe voafitaka daholo le malagasy zay mahatonga anahy miteny anazy hoe mba misaintsaina ihany lesy bande. Na zany le olona vesaranao ny lainga, na vesaranao ny vody-basy na ny grenady. Ahoana kosa moa ny anekeko an'izany? Marina fa tsy mety amiko ny fomba fitantanany Andriamatora Valomanana. Anniversaire zany ny rangahy ty mba sacré zany e. De hatrany amin'ny anniversairen'ny olona ve de potehan-drangah? De aveo vitan-drangah no manoratra hoe Antida par le biais de la gazette, le dernier anniversaire de Ravalomanana sa inona fiteninareo azy iny? Tena mba tsy mety zany, tena tonga saina ianao zany hoe de za fa navoaka anareo le vatapaty tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina. Opposition no tenako tamin'ireny fa jamais jamais zany partager an'izany hoe mirary ho faty olona zany. Fa nareo zany tena tianareo mihitsy ty milalao faty ty. Endrikendrehanareo nge Ravalomanana hoe izy no namono tamin'ny 7 février, mbola manitsikitrika eto. Atamiko ny preuve fa tsy atao traniko fa efa napetrako amin'ny toerana en sécurité. Aty, misy an'izany aty. Sao tamotamy hanafika anahy aty. Ato amiko ny preuve hoe i rangahy no nitifitra tao, ka natorian-drangah za aty an-dafy de avoakako ny preuve de ny fitsarana no mi-apprécier azy hoe tsy possible kosa ty. Tamin'ny andron'ny rangahy no nanaovana ny analyse balistique, aty amiko ny dossier tompoko. Rangahy fa efa manomboka ny olona zany efa miala amin-drangah, matoa mahazo an'izany dossier zany, dossier officiel any aty tompoko. Tsy hanonona ny anaran'ny olona aho. Ahoana ny fomba anekeko an'izany? Soratanareo arý amin'ny aninareo hoe Ravalomanana no namono tamin'ny 7 février raha ny Azalambo de tsy mifaka, tsy sady hevitra iny. Eo mahatonga anahy miteny hoe savoir dissocier l'homme de ses idées. Rehefa nanao ratsy ianao de tsy maintsy lazaina eto amin'ity fandaharana ity na ino kidrona, na ino kiatra, mais ça ne veut pas dire hoe lasa ianao andeha créer haine. Zaho tsy manana haine amin'ny Andry Rajoelina mihitsy, fa rehefa à défaut d'idées, te dissocier, faut savoir dissocier l'homme de ses idées. Ity le olona tsy manana idée, idée 16 plus non 13 plus 6 fait 18. Comme il a dit Alexis Corbière moa aloha, ny zanako kosa aloha tsy ampianariko an'izany histoire ataonao zany hozy izy hoe Pétain nanavitra ny jiosy frantsay tsy marina zany hozy. Il a fait assassiner. Ce qui est vrai dans l'histoire. Zay ndray kosa aloha zany anankiray tena erreur fondamentale an'le ankiray. Ka zay le teneniko antsika hoe tsisy idée le Andry Rajoelina, inona ny zavatra azonao raisina amin'ny Rajoelina? De ny comportement personnel hoe tout le temps le gars il se trompe. Ce n'est même pas hoe mathématique le izy, fa arithmétique tompoko. Zany hoe niveau primaire. Any amin'ny primaire ngambany andao re tompoko hoe T2 na T1 no mianatra hoe 2 plus 3 égale 5. Fa amin'ny Andry Rajoelina 2 plus 3 égale raha le paramètre an'io, tsy à base de 10 zany io fa rehefa atao mathématique le izy zany fa à base de tsy haiko hoe n na inona le izy 2 plus 3 zany amin'ny Andry Rajoelina lasa 4. Manahirana be
Zany hoe père plus impair dia manome pair. Amin'io zany hoe ohatra zany hoe 13 plus 4 dia tokony hoe 17 zany impair. Fa ny an'ny andry rajel 13 plus 6 lasa 18. Efa lasa impair foana ilay izy raha vao ohatra hoe pair plus impair. Ka atao tsy ampy niveau ilay président anao. Zay no mahatonga anahy miteny anareo hoe tsy manana hevitra anie zany Andry Rajoelina zany e. Ho hazavaiko eo tsara rehefa avy eo hoe doma ilay présidentsika. Doma! Taromaroma! Radomelona hozy izy ny olona izay, tsy raharaha fa anaty réunion amin'izany fa tsisy problème zany eto dia tsy maintsy vakiana Batsilana tompoko. Ninona lazainao? Tsisy matahotra an'izany eto. Ho avo aho mitamba be, ny firaisana iraisan'ny opposition rehetrarehetra. Prinsipa roa na telo sisa nandrasana dia hitanao ny fahatongavana io, dia hitanao ny fandehana. Matory sy teny efa tezitra be tahaka an'ireny. Tsy amiko moa ilay izy fa izaho tsy nanam-potoana dia efa ao raha. Io tsy misy resaka mihitsy hoe ngiara-valomana, na ngiasy teny na ny ray aman-dreny Ranjeva. Voatonontonona tao koa moa ny anaran'ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Dia ianao izao miteny hoe izaho izao anisan'ny namela ny ray aman-dreny Ratsirahonana. C'était ses idées, mais pas l'homme. Et lui, il est conscient de ça. À mon avis, parce que c'est un haut politicien, quoi qu'on dise. Ny olona zatra ady amin'ny atao hoe politika dia mahay manavaka hoe tsy Fleury ny adversairako fa ny hevitro no adversairan'ny Fleury. Hitanareo an'izay. Tsy Fleury ny adversairako fa ny hevitro no adversairan'ny Fleury. Ary rehefa tsy tian'ny Fleury ny hevitro dia tsy tiako koa ny hevitry Fleury zany. Dia mifandona amin'ny politika amin'izay fotoana izay fa tsy ny olona miady. Mitogaga ianao rapito. Regarde, misy sarina isy Ravalomanana aminay ao amiko. Niaraka avion zay tamin'ny 2017 nakaty. Misy sary Ravalomanana sy ny zanako ao anatin'ny ananako ao. Tandremo. Ratsirahonana zany misy sarina isy Ratsirahonana tamina mariazy anankiray izay, fety-piangonana koa anankiray. Général Daulin. Tsy midéranger anahy mihitsy mankany amin'ny rehefa akaiky moa tsy atao hoe tompoko lahy. Tsy midéranger anahy mihitsy manatona ny Général Daulin, miantso ao izy, mila miantsika mianaka. Ce sont des gens qui arrivent à dissocier l'homme de ses idées. Amin'ny mpiaradia amintsika hoy izy. Fankahazo tsara tsika mianaka. Fiatrany tsara tsika mianaka hozy ny Général Daulin tamin'izany. Aleo mba miresaka ihany hoe inona no tokony atao Fleury. Gaga moa izaho tamin'izay. Izaho moa izany izao mba efa mba mipiboro. Inona ary no anontanian'ity ray aman-dreny amiko hoe aiza no tiana andehanana sy ny karazany. Dia mba izay hevitra teo nomeko azy hoe izao no tokony atao ray aman-dreny mba hilaminan'ilay firenena ohatran'izao. Oui, marina ny tenin'ilay Lucien Elie Dorin. Négatif à moins 7% vers une projection. Le taux de croissance en Madagascar, c'est du jamais vu. C'est pour ça que je vous dis, je ne cesse pas de vous dire, si maintenant il faut savoir dissocier l'homme de ses idées, et si l'homme en question n'a pas d'idée, tant singulier que pluriel, à chaque fois qu'il intervient, du moins qu'il intervienne, il n'arrête pas et il ne cesse pas de commettre des erreurs. Pourtant, ce sont des discours bien préparés. Je viens de vous dire, à peine je suis arrivé là, je n'ai même pas fait de préparation.
Misy olona mijery ato, daromaroma Hoseina fa tsy domadoma, daromaroma. Mijery ato hoe ary ianao toa tsisy naoty. Des fois j'en fais. Quand on n'a pas le temps de se préparer, il faut savoir user, utiliser de son intelligence. Sinon ny mémoirenao no ampiasainao. Ahoana no nahatongavanao mémoire de Madagascar raha ohatra ianao hoe daromaroma ny mémoirenao, maladroit. Certes misy zavatra adinoko indraindray, très important, fa autant demander aux gens hoe adinoko zao de manetry tena, manaiky diso. Izy nga nialatsiny akory hoe 13+6 = 18 hatramin'izao. Izy nga nialatsiny tamin'ny Ravalomanana akory hoe mialatsiny tompoko fa aika antsika niaona intelo. Tadidiko tsara mihitsy nanome 5 milliards ariary nga Ravalomanana. Vitan'le riny nandahan'le izy publiquement. Izy nga nialatsiny akory hoe mialatsiny tompoko. Fa nanadiso ray aman-dreny aho Tomasombahoaka. Mialatsiny amin'ny vahoaka malagasy koa fa diso. Rehefa mihaino amin'ny débat politikan'ny olona ianao zany amin'izao fotoana izao aty andafy, de za moa no teny an'ny SG zany, mika moa zany. Hitanao ny niveau an'ny olona zany. Ianao raha tsy mianatra aty zany manao politika, manana repère tsara ianao. Tsy mika moa no teneniko zany hoe mika manana repère fa le malagasy mihitsy. Tena tsy tafavoaka aho raha vao hoe zay le politika ho mika. Mila fianarana le izy, mila lecture be dia be le izy. Jereo ny niveau an'leo. Fa mihaino an'le malagasy ianao zany ady hevitra présidentielle. Lainga fotsiny na fafin'le ankiray. Tandrotandroka ohatran'ny hoe mba mafy be ery le ry nefa da mendra valin'indray aman-dreny direct indray aman-dreny tonga de any ambany latabatra. Tena raha ohatra hoe atao resaka jilamboto zany le izy miala tsiny tompoko, ialako tsiny mihitsy. Fa tena vitan-dravalo raha i Andry Rajoelina zany. Tena samy teny anareo an'izany. Tsy maharesy an-dravalo iny. Rahavalo anie mbola manao tenisy mikapoka be iny. Sy manao tenisy atsasakadiny hoe i Andry raha tsy tonga de misitrika eo ambany filet. Tsy mena mivadika le keny iny, marina ny tenin'ny Aljoana. Ka eo indrindratsika zany amin'le fiainam-pirenena hoe tena efa tsy tafavoaka le izy. Fa de zao entin'ny fitiavakely. Entin'ny fitiavakely le bandikely. Saintsaina ianao sy Dadazy. Tsy andrana. Andefa hira rehefa aveo fa ampatsivo le titre tompoko. Ka saintsaina ihany sy Dadazy le ozy hainga am'le resaky Dadazy teo hoe sao de mba ho seul les Serbaina any aoriana any. Mafy loatra anie zay zavatra ataon'ny rakahazay, ho hazavaiko am'le coup d'état manko le izy rehefa aveo. Raha indray zany de je suis désolé, je mets le focus sur Andry Rajoelina parce que c'est le seul ennemi de la population malgache et de la nation malgache. Je suis désolé, non, je mets le focus. Vous me parlez d'une autre personne, mba resao ty dossier ty, non. Qui embrasse trop mal les trains ozy ny vazaha. Andry Rajoelina, le focus sur Andry Rajoelina. Voilà. Aiza le titre an'le hira ny akama? Zay le izy ary zay no tokony raisitsika hoe rehefa tsy manana hevitra le olona de inona moa zany sisa no resahanao? Ny fitondran-tenany mihitsy zany sisa. Efa-mitaka anie io bandy io. Ary tena mandainga le bandy. Mahavita mandainga mampandainga olon lehibe fotsiny zao. Ary zay no mahatonga azy tsy manome toerana an'Ingaratsiraonana io satria valifaty. Valifaty le izy hoe inona ny tenitenenanao tamin'ny vahoaka hoe tsy marina kosa aloha zany e, tadidiko iny intervention Ingaratsiraonana iny. Tsy marina kosa zany fa nihaona izy izaho mihitsy zao nitondra. Le olona manana honnêteté intellectuelle. Zay mahatonga ana miteny anareo sady mampianatra antsika vahoaka hoe on peut se tromper. Ratsirahonana il s'est trompé sur le choix de Andry Rajoelina. J'espère qu'il en est conscient. Ary napiditra an'le malagasy tao anatin'le kizo. Je sais que des ray aman-dreny comme ça, ils savent dire et reconnaître hoe diso aho tamin'indro vahoaka malagasy
de izy mihitsy no anisan'ny mety hijoro hitantsika eo moa zay fandehany zany satria zaho tsy mino hoe zao hoe raha ohatra ianao mametraka filoham-pirenena zany de tena misy fivoahana goavana ny fiainanao, force de reconnaître fa jereo ny fiainan'ny Ratsirahona no maha-mpanara-maso sy ny karazany hoe jereo hoe nisy fivoahana ve non. Fa silona be manko le eto amin'ity fandarana ity le manendrikendriky olona lasa mpanakarena be izy, manao an'izao izy manao an'izao non. De lazainareo indray zao zay inona izy teo apologie an'ny Ratsirahonana angambany ohatran'izany non. Le temps qu'on se regroupe dans une structure hoe tambabe de lasa zao. Antsoavy mihitsy zay teneniko zay ary za moa zany za manampy an'izany tambabe zany ary tsy afeniko zany. Andry Rajoelina miala eo ny fanirian'ny malagasy de entiko eto ambonin'ity plateau ity zany tsy matahotra aho miteny an'izany. Za voarin'ny démocratie sy ny liberté d'expression, zay le sentiment an'le malagasy hoe miala ianao rangaha fa leo anao zay rano tsy vitanao nefa ianao miteny hoe zao, jiro tsy vitanao mbola misy fanjakana avy eo Madagasikara. Ny zavatra teneninao rehetra momba ny Daty John Rarimampianina no miverina aminao. Nefa raha mbola teo Raty John Rarimampianina ry vahoaka malagasy tena miteny anareo an'izany satria tam'izany zany tena natahotra mihitsy hoe tena fa baraky lahy raha Fleury raha ohatra vitan'ny Raty John Rarimampianina alohan'ny alany eo re zavatra be dia be reo satria ny tena mahita zany hoe le ty raikitra indray zany le ivoloana 380 millions de dollars izy zay na 600 millions. Tsy trosa miditra amin'ny gouvernement malagasy toko non, tsy miditra amin'ny fanjakana 3P. Au contraire vao manomboka le projet de efa mahazo le fanjakana. Satria ny fanaovan'ilay Andry Rajoelina azy raha vao projet ohatrandray de tsy mandoa TVA na droit de douane. Fa démontreko aminareo rehefa avy eo fa amin'ny projet 3P nataon'ny Raty John Rarimampianina mandoa droit de douane sy TVA daholo. Vérifiable zany. Tena ozy za hoe le ty vitan'le ry koa le solaire miala tsiny manao le ry ONDP miala tsiny tompoko. Satria ny tena moa zany mahafantatra an'le olona fa niady aloha zay tamin'izy nitondra satria tsy mifankahazo ny hevitra ny niady. Fa nisy olona ny exploité tao ambadika tao hoe raha reto bandy reto no miaraka mety ho sarotra ny analan'ny Raty John Rarimampianina satria mba fantatry ny olona ihany zany mba talentany teny zany. De nataony drala mihitsy mba tsy hanonako ny anaran'olona aloha androany. Fa indray andro any tena lazaiko anareo mihitsy reto olona reto no anisan'ny olona namadika ny Raty John Rarimampianina ary tsy maintsy avoaka zany indray andro any satria ilain'ny firenena mahafantatra an'izany. Ka eo le izy zany hoe tsy ao ty bandy ity, tsy ao ty bandy ity daromaromo ty ka andraisantsika lesona mila mesura maika ny amin'le raha namana fa potika sy simba le firenena. Dahoary. Tsy afaka ao an-doha ny titre an'ity an'izay ity dia tsy fantako aloha ny toeny fa dia ndaontsika hiara-iano azy. Are you hungry again? No, I am. Was you on the toilet? No. Is it locked? Don't amar sini yao nan sikiza Senga trăng đi ra walu Để mù la chia pha kaundu
ireo natao teo aminao e no foana mieloeloa asianao raotray mbola matiany tsy hoe lafatrarao ireo rehetra manoto saingy tsapa fa mitoetra rehefa tsiarovana ireo natao teo aminao e no foana mieloeloa asianao raotray mbola matiany na ireo vazivazy zay fanaonao manano foana ao amitsofiko ao na ireo adiady zay nanatralilay fo olareko avo tsy mety afaka matsiaro kami ve ireo tikisino se fa tua verina intsony lay tantare faniko ireo natao teo aminao e no foana mieloeloa asianao raotray mbola matiany na ireo vazivazy zay fanaonao manano foana ao amitsofiko ao na ireo adiady zay nanatrailay fo olareko avo tsy mety afaka na ireo vazivazy zay fanaonao manano foana ao amitsofiko ao na ireo adiady zay nanatrailay fo olareko avo tsy mety afaka na ireo adiady zay nanatrailay fo Iangare. olareko avo tsy mety afaka tsy mety afaka
hiditra amin'le resaka pseudo coup d'état post-traumatique isika zava-dehibe amiko ny resahana an'iny satria na ny monde justice ny akama de tsy hoe Madagasikara ihany no resahana ary zay no mahatonga an'le hoe ny akama dia misafidy aty amin'ny atao hoe société civile fa tsy hoe any amin'ny politika. Mila vahana tsara zay ary tokony ho fantatry ny rehetrarehetra zany fa ny akamane de tsy parti politika fa société civile. Raha izay. Misy le injustice zany amin'le resaka fitsarana an'ireto olona lazaina fa nanao coup d'état. Il y a de l'injustice flagrante en l'espèce et en la matière. Zao le izy nenoko tsara le tenin'ny partie civile zany hoe nga procureur zany aza adino fa ny procureur zany ny tena marina eo dia mirepresente any Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy satria izy no mitory amin'ny maha-filoham-pirenena azy hoe saika izy no vonoina, izy moa no miteny an'izay. Victime ohatry izy satria miaro ny firenena. Iny moa mila hazavaina ihany koa ny hoe tena miaro ny firenena ve le Andry Rajoelina. Ho démontrentsika eo fa rehefa nizaraina ny Duty Free tamin'ny 2019 io aéroport Ravinala io, raha eo anatin'ny folo ngamba ny malagasy nahazo tao. Fampanohana ara-politika, stratégique, économique, tsy dikan'izay teniteneniko zay an'Andriamatoa Rajoelina daholo ny adjudicateur na concession na bay ao anatin'io aéroport io. Ka anatin'io Duty Free io zany na io aéroport Ravinala io, ny Sofitrans moa raha fantatritsika zany dia tsy tokony ho izy mihitsy ny hibahanao satria société d'État io de aty amin'ny entrée. Zany hoe rehefa mody any Madagasikara zany ianao de ny Sofitrans anio mampalahelo be. Mifo 30 taona mahery na 40 taona mahery satria vao tany amin'ny année 68 defa nitaingina avion zany ny tena defa mba mahafantatra kely an'zareo Duty Free zany fa matetika tsisy Duty Free à l'entrée zany fa toujours au départ ary au départ eo ny olona no tena miantsena de le Sofitrans zany à l'entrée. Bon, tsy de maninona aloha zany zay fa na izany ara zay zany le filoham-pirenena aloha. Misy injustice fa ty fitsarana ty. Tsara ihany aloha fantarina zany hoe ahoana marina moa ny tantaran'ity Andry Rajoelina ity. Asiana rappel kely le izy zany satria ny antony de zao hoe quand on voit l'ennemi partout, de gauche, de droite, devant, derrière, même de haut, ou pourquoi pas sous terre, dia efa traumatisme zany. Miondrika avy eo ianao de mahita adversaire, mitraka ianao mahita adversaire, mijeraka avy ianao adversaire, à droite adversaire. Zay no nahatonga nananao hoe post traumatique. Zay ny titre ato amin'ny Facebook ato manko.
Zao ny tantaran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. La seule fois izy naresy tamin'ny fifidianana dia ny fahatongavany tao amin'ny mairie. Ary rehefa tonga teo izy dia hozy izy hoe rééditeko hozy ny zavatra nataony Ravalomanana fa je serai président aussi. Par tous les moyens. Ravalomanana koa moa nanao an'iny erreur nandroaka ny ambassadeur frantsay iny, izay naveringa Andry Rajoelina koa nandroaka an'ilay premier conseiller an'ny frantsay koa. Zay ny mahatonga an'ilay nini e. Fa là, il est temps qu'on se regroupe. Dia nampino ny mpanao politika maromaro teo izy. Satria le zavatra organisé de l'extérieur. Zay ataoko hoe nareo mieritreritra hanao coup d'état reo raha vao tsisy soutien na pays majeur na major dia aza manofinofy fa tsy ho tanteraka mihitsy zany coup d'état eritreretinareo zany. Zay mahatonga ana miteny hoe reto bandy reto tsy nanao coup d'état satria tsy maintsy mba maheno kely an'izany ihany ny tena na de briba kely ohatran'iny ary. Raha ohatra misy an'izany iaiga aty zany. Misy olona moa nitantara tamiko hoe misy zavatra karakarain-jareo de hoe mifampivory ary do zaho hoe tsy aza manofy lesy. Ajanony zany aho. Fa neny Andry Rajoelina nisy soutien, nisy fivoriana mihitsy tsy izany no niteny Andriamatoa Ratsiraka Didier dia niteny hoe nanantona anahy ny secrétaire généraly ny présidence tamin'izany andro zany, jereo tsara hoe iza ny président frantsay, iza ny président makany Madagasikara matetika, mety ho avy ihany amin'ny volana desambra. Inona ny antony tsy fantatro. De fantatro ary tsy hiteny satria tsy anjarako miteny an'izany. Bonjour Michel Ramarava. Dia coup d'état tena organisé, acté par un pays major, par un chef d'état d'un pays major. Tanteraka izy amin'izay ary vita izy amin'izay. Ka zany hoe tantaran'ny Andry Rajoelina zany de putschiste izy. Mpanongam-panjakana izy, ninona nalazaina momba ny 2009 ny Ravalomanana izay nasoriny Andry Rajoelina tamin'ny force dia voatery nitsoaka ilay filoham-pirenena. Ary nitsoaka ohatran'ny hoe jiolahy. Izy mindralamo, izy mianaka moa ny définirana iny fa za zany maintenant je me prive. No nitandrina iraisana de je mets un peu en sourdine ny zavatra ankoatran'izay sauf erreur grave ka mety hanahirana ny fampitondrana sy ny fifanarahana. Voatery nitsoaka ilay filoham-pirenena à travers an'ilay coup d'état. Araky ny lazaiko teo hoe nisy famonoana olona mihitsy tamin'ny 7 février. Nisy famonoana olona mihitsy koa ny lundi noir. Tsy tafiditra amin'ny lundi noir Ravalomanana kely pitsiny ohatran'iny ary tompoko. J'étais même au cœur de l'action, sinon des actions. Vao nitranginy le 7 février tonga de zao no teniko tamin'ga Ismaël. Tsy mihina hoe marika Ravalomanana nitifitra teto. Fa moi je prendrai le temps de démontrer ça. Tsy mihina an'izany fa ahoana mahatonga anao bainina miteny an'izany tsy haiko. Fa tapavilo organisation de rera aveo satria natahoranay mihitsy zany zay tao amin'ny Antsiva. Zay mivady manaty bary an'ireo olona tsy afaka mandany zany Michel Ralbera sy Anika. Mandeha taxi zay tamin'izany satria hoe tolona iraisany ity.
efa trop loatra le ataon'le Ravalomanana tamin'ireny le managadragadra olona ireny. Fa de là kosa ho adira hoe Ravalomanana na Général Rahoelina ny tifitra tao, tsy mino abainina ho ahy. Ka de iny Ismaël hono manana souplesse intellectuelle hoe ka de iny izy fa de zay aloha mifehy de tsy maintsy milaza tsika ozy lery hoe mpamono olona le Ravalomanana. Zaho tsy hiditra am'zany abainina aloha fa sarotra amiko zany an. De nisy nahiteny zay zany nosoratako de natahotra Ismaël namaky azy fa tamin'ny voalohany aloha zany tena nandona ny sain'ny olona le izy de tomany Antananarivo tam'izay andro amin'ny 12 sasany alina le 7 février mifoha 8 février nivakian'i Ismaël io zavatra io. Fa raha mba hitanao Ismaël le enregistrement an'le 7 février iny 2009 tena mba ilaiko iny satria iny zany ny karazany hoe na lundi noir izy zay tsy tadidiko tournant an'iny tolona 2009 iny. Tena hitako le izy ary feno gros bras tao amin'ny gymnase Akorondrano. Ny lundi noir io zany. Hitako ny double cabine nanara-maso teny amin'iny jaune Forello iny, na iny misy an'ny grande surface Jumbo angambany izy io na Score. Fantatra ary efa navoakan'ny Ngia Charles daholo hoe iza no nanao an'ireny, hoe iza no nanara-maso. Tao anatin'izany Ngia Alain Ramarsson tsy afaka miala am'zany Alain. Tsy afaka miala am'zany Alain, la preuve mbola tokony higadra anie Alain raha tsy diso aho mbola misy fotoana kely tokony hijanonana ihany e, navoaka ny Andry Rajoelina izy e. Alain Ramarsson zany no teneniko eto. Izy tena anisan'ny téléguidé an'ireny lundi noir ireny. Marina ny tenin'ny colonel Charles. Ka eo le izy zany hoe zay le nanao an'le putsch zay le bandy de traumatisé tam'izay satria ieritseritra izy zany hoe zay olona rehetra mieritreritra mifanonganana azy dia na de mbola intention fotsiny ary hoe moi-même je rêve du départ de Andry Rajoelina. Cela fait de moi un putschiste. Les Malgaches, des milliers et des millions de Malgaches pensent et espèrent et souhaitent même qu'Andry Rajoelina quitte le pouvoir sur le champ, de force ou de gré. Misy mihitsy manao kajy hoe zao lety stratégie miresaka any amin'ny restaurant ohatra eny amin'ny 67 hectares eny, azo samborina anie zany raha izay le izy e. Mieritreritra ianao. C'est vrai, intention vaut acte, mais toute proportion gardée. Izy zany tsy mieritreritra navitra amin'ny firenena, fa navotam-pirenena noho ny adalàna ataon'ny Andry Rajoelina. Potika mihitsy le firenena fa tena tsisy zay olona mody avy any Madagasikara ka mankaty de mitaraina. Bainina. Tena anampy anao zay rangahy fa tena zao vao tsapanay fa marina daholo ny teninao a. Tena marina le causenao fa tena mijaly le malagasy bainina. Zao ve nareo vao tonga saina am'zany efa roa taona nanomboka 2018 ny teny an'izany, 2017 hoe tandremo le Andry Rajoelina. Grave be. Mbola lasa ihany nareo menakavy mameno an'le ino ty izy teo Jumbo Score mihitsy anaran'iny grande surface iny de nikambana tao amin'ny Cora tamin'ireny marina. Fiantsanana goavana tamin'ireny ry Lucien. Grave io. Ny lanceur d'alerte zany de miteny zavatra aloha. Atraveran'le paramètres eo an-tanany eo sy le analyse globale an'le situation nafahany miteny hoe tandremo fa dangereux io. Satria izay no asana lanceur d'alerte. Misy catégorie an'le izy.
Samy manana ny domaine hainy. Dia miteny an'le vahoaka izy, miteny an'le opinion, tany iray moa, fa tany Jerosy io. De am'zay fotoan'zay moa matetika zany lanceur d'alerte, ils sont pas compris. Moi, je sais que je ne suis pas compris quand je parle d'un truc bien avant tout le monde. Fa rehefa mitranga le izy rehefa avy eo, tena zay le tenin'ny baina rangahy. Tery koa rangahy tena tsy tranga le izy, miantsaha ny bandy am'zao, miantsaha ny équipe. Président, tena marina rangahy le teninao, tsika ve tamindray de tsy nahita solution président fa nilaozanao zay. Zaho tsy afaka kosa aloha ny hamono tenako zavatra miaramila efa voavidin'le ridaoliko. Efa any am-paosiny daholo ny mpitsara. Amin'ny ACC zany no teneniko fa tsy hoe mpitsara eny amin'ny tribunal. Sarotra be aho io, za tsy handany vola amin'io ary tsy hamono tena amin'io. Zavatra fantako mihitsy fa vao tonga eo izy de za no amboariny voalohany aho. Tsy lalatina miaraka aminy, fantatry lalatina comment moi je fais moi? Ah non, je ne vais pas m'enfuir mais je quitte Madagascar. D'ailleurs ma fille elle veut rentrer en France, ben je rentre en France. Ify eo ianareo ah. Traumatiser les bandits. Ils voient le putsch partout. Ils voient le coup d'état partout. Zao ah. Narahako tsara le plaidoirie an'le procureur. Démontreny tsara mihitsy hoe i général zao, ito ny lien, ito ny cause et conséquences, ito ny organisation, tena bien établi, bien préparé. Sahirana ho an'ny avocat an'iretsy bandy rehetra iny, raha avocat mianahana satria tena mipetrapetraka zany le izy. Akory ny agagana, tsy hiteny akory aho zany hoe inona ny tenin'ny avocat ny mpiaro ah. Nivoaka ny didim-pitsarana, nangataka perpétuité. Andriamatoa procureur, eto zany no tiako hitaritana ny saintsika hoe marina tokoa ve zany tenin'ny Fleury zany aloha sa diso e? Nangataka perpétuité. Samby nahenao an'izany daholo tsika na tsy naheno direct ohatran'ary nareo. Nangataka perpétuité, même y compris le général Ramad. Pour le général Ramad, ao anatin'izy. Selon le fanjakana malagasy zany, le procureur no miteny eo. Sur le jugement respectif. Rehefa ianao zany mangataka an'izay hoe perpétuité zay, peine maximale, dia manana certitude ianao, manana assurance ianao, ary démontrer physiquement avec des évidences, azafady évidence teny anglisy fa avec des preuves réelles et tangibles, matoa mangataka perpétuité. Autrement, là où le cas du général Ramad, hein, miarahaba anazy aloha fa tafavoaka somatsara izy. Je vous félicite. Seulement, tsy aminy tiako idirana, j'ai rien contre le général Ramad. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'admire. Nanampy tanora be dia be iny tamin'izy premier ministre. Ao anatin'izany ny Dojo. Mpanao karaté manko izy iny ary tia mikotrana be izy. Ao anatin'izany ny Dojo teny Betongolo. Meny ny frère Jackie Sir Patrick Sirmena ampikotranana ny tanora tamin'izany andro zany. De tena betsaka ny tanora mikotrana natao. C'est quelqu'un que j'admire. Donc, rehefa mangataka an'le perpétuité ianao zany de manana assurance ianao sur le fond même de votre dossier.
autrement, c'est possible dans le cas d'espèce. Mangataka ianao hoe 15 ans na 20 ans na 10 ans na 5 ans sur ces terres. D'accord? Satria ny antony de zao, nazavaina hoe reto miaramila sy gendarme de élément nalaina hanaovana an'le coup d'état. Or nefa rehefa natao ny audience sy ny enquête préliminaire an'ireto miaramila sy gendarme dia na izaho zao ara mibénéficie an'izany fa tsy maintsy mandony indemnité an'ireto le miaramila na gendarme. Izany tsy nahita fanambenana miaramila maromaro aho tao an-tranoko sy gendarme tamin'izany noho ny menace nataon'ny Andry Rajoelina anahy. Satria nahazonay ny primature dia niaro anahy ny miaramila ny primature tamin'izany. Manana 5 aho, 9 tao an-trano tompoko. Tsy manana droit amin'izany aho fa hita hoe en danger possible mety ho vonon'le ry de naka mesure tamin'izany. De effectivement reo police na gendarme reo payenao minimum tamin'izany 150 000 na 200 000 par vata miaramila na gendarme na police. De isak'alina zareo anankitelo tondra basy mihitsy la journée telo satria misy ny zanako de misy anahy 4 izy ny journée de payen'ireo. Faut démontrer an'ireto gendarme sy ny polisy surtout gendarme zany zay niaro any Andriamatonga Philippe le colonel. Nandovoly izy nampiandry an'ireo olona reo. Dikan'izany il a été démontré que ces éléments-là n'étaient pas là pour fomenter un coup d'État, mais ils étaient là tout simplement pour assurer la sécurité du colonel en question. Ça a été démontré. La preuve, afaka daholo ireo gendarme reo. Donc zany, les juges ont accepté les faits que travailler à l'extérieur pour ces gendarmes-là, et même certains juges ou magistrats en bénéficient aussi. Par peur, tout simplement, et crainte de l'insécurité à Madagascar, que tout le monde le sait, le sache. Du moins le sait. Io zany izy no mipetraka hoe démontré kosa raha zany fa reto miaramila reto eto koa zany nanao asa ivelany. Ary nikaramaina izy ireo ary izy ireo mihitsy de niteny hoe zay manome 500 000 ny chefinay, manome 1 million par vata miaramila. Ça se fait tous les jours. Cela ne vous fait pas d'un fomenteur de putsch. D'ailleurs, on n'amène pas sa femme quand on prépare un putsch, un coup d'État. Inconcevable. Un militaire, bien comme il est, il faut toujours qu'il pense à un plan B, c'est-à-dire le plan de repli. Dans les arcs militaires, on ne doit pas s'encombrer quand on se met amin'ny phase B zay hoe repli zay. Le repli zay zany ianao tonga de efa tsy teo anao, efa tafatsoko ianao, efa aty à Frantsa ianao vao henon'ny olona hoe aty à Frantsa. Betsaka nisy an'izany natao an'izany repli zany takan'i Carlos Ghosn, takan'i Oussine. Or nefa le olona tsy nieritreritra an'izany fa nody normal izy nentin'ny vadiny hoe ody zay. Sambotra le olona. Fa tsy hany ny idirantsika zany fa atao amin'le jugement mihitsy. Ny admettre zany les magistrature hoe les juges bon ok ary reny cas ndraiky zany tena nanao asa ivelany izy. Or nefany ny présence an'ireo gendarme reo mihitsy no fondement an'le coup d'état d'après les rapports préliminaires sy ny corps même an'le accusation atompo le izy, ananako le izy. Ka à partir du moment misy analanao
na virgule ray fotsiny raha ao anatin'lélément d'acquisition quand vous dites hoe acquitter reto olona reto na hoe sursitaire de ça cela enlève tous les points, une bonne partie, ça désarticule zany ny argument nentin'le procureur zay nitspahan'le juge de manière indirecte. Désarticuler tanteraka les démonstrations na les plaidoiries an'le procureur qui représente le président. C'est là où je dis il y a injustice. Satria raha ohatra ianao zany mieritreritra hoe ka le miaramila anie zany no karaha main-dralahy de andeha hamono ahy de nefany avy eo gaga ny olona. Nafahana madiodio le miaramila no fisalasalama. Nefa ny kôro ny fond an'le tantara de hoe ireto miaramila reto nirahana de menan'le vola 900 millions ariary hamono ny Andry Rajoelina. Vous ne sentez pas que c'est bizarre avec? Il y a une incohérence flagrante par rapport à la plaidoirie, si ni plaidoirie, ni nataon'le procureur sy le jugement mivoaka. C'est une honte, incohérence flagrante. Raha zay zany mbola vita ihany zany. Resaka coup d'état zany tokoa, tsisy mesure de clémence na hoe mba na hoe atténuante zany e, circonstance atténuante de aleo mena 20 ans fa tsy perpétuité. Non, tsy possible zany tokoa. Satria ny coup d'état de acte criminel. Raha ekena fa coup d'état tokoa le izy. Zany hoe raha miara-manaiky zany les parties civiles zay ny procureur mireprésenter azy, mireprésenter ny fanjakana, mireprésenter an'Andriamatoa, Andry Rajoelina. Je ne parle plus de la falsification des preuves, Lucien. Vous avez raison. Mais ça devient élémentaire zany am'zao fotoana zao. Satria c'est un procès politique. De zao marina ary tena marina ary zay ny tokony izy ny fangatahan'le procureur hoe perpétuité. Satria zany il admet que les faits incriminants qui incriminent les parenthèses criminelles zany dia intangible, irréfutable, preuve apelatanana. Ary na ny avocat raha mety hiteny an'izany hoe non, zay tsy nisy attendre an'izany 20 ans zany mihitsy, na hoe 15 ans zany mihitsy. Non, rehefa tena d'accord nareo ary tena manaiky nareo fa ce sont vraiment des criminels, ce sont vraiment des fomenteurs de coup d'état, la perpétuité devait être le verdict et le jugement. Et pourquoi 20 ans et 10 ans, 15 ans? C'est parce qu'un procès politique. Rehefa convaincu ianao fa tena criminel tokoa reto bandy reto ny eritseritra fa hanonga-panjakana de tsy 20 ans tokony lalàna mivoaka am'zany. Ary na i général Ramahatra raha mialatsiny tompoko ray aman-dreny dia perpétuité koa. Tout le monde qui ont été, du moins, qui a été porté devant le tribunal, du moins, tsy maintsy misy manko ny présomption d'innocence de tsy maintsy conditionnel zany ny phrase apetrako. Dia tokony, c'est le conditionnel amin'ny malagasy, perpétuité daholo satria fomenteur de trouble, atteinte à la sûreté de l'État, des tentatives d'assassinat de plusieurs personnalités politiques au niveau du gouvernement et présidence malgache. Tsy possible ny alternative ankoatran'izay.
Fa matoa ilay izy nisy 20 ans, 15 ans, misy fisalasalana tao. Ary kidia fisalasalana am'le izy tompoko, rehefa misalasala ianao, dia na perpétuité, na acquittement simple et pur no tokony zavatra nitranga. De mody asiana annotation kely ny général Ramahatra hoe nisy an'izao, nisy an'izao. À partir du moment elanao les fondements même de l'organisation, le corps principal de l'organisation que vous avez, l'organisation criminelle que vous avez citée, que vous avez portée devant les Malgaches, devant le tribunal, est enlevé, est écarté du jugement, parce qu'ils sont acquittés. Cela veut dire que vous avez reconnu que ces gens-là, ils étaient là pour assurer la sécurité du colonel, et le colonel n'a jamais été concerné dans aucun cas de coup d'État. Donc, il y a une incohérence flagrante, il y a une corruption au niveau de ce jugement. Parce que pour moi, même Zats juriste, na perpétuité, na acquittement. Io zany mipetraka fanontaniana hoe nanino na 20 ans. Amin'izany niveau zany tsisy mesure de clémence, tsisy mesure atténuante. Fa raha misy mesure atténuante dia tsy maintsy lazainao hoe circonstance atténuante dia zao zany nanaovanay azy. Ary raha vao mipetraka nefa ilay atténuante dia mipetraka atténuante dia mipetraka zany ny doute. Ary rehefa mipetraka ny doute dia acquitter ilay olona. Zay ny lôjika indrindra. Ary ny zavatra mitranga nefa dia zao. Le zavatra nefa nazavaiko teto fa misy vice de procédure io e. Efa nangataka an'izay le avocat hoe misy vice de procédure ty zavatra ty, à partir du moment démontré izy, dia tokony analysena le vice de procédure. Roa zay telo. Fa efatra. Be dia be ny olona voatolona teo fa jamais convoqué e. Ary olona any amin'ny présidence daholo e. Ah oui, raha tsy any amin'ny présidence dia akaiky ny rahalahy. Misy enregistrement mandehandeha. Mbola tsy any an-tanana public aloha. Fa en sécurité, d'institution à institution, no andanan'io. Voalaza mazava ao tsara mihitsy hoe iza le nitondra an'ilay vola. Parce que natahotra ireto miaramila, mpiambina. Dia nanao enregistrement izy. Akanjo nisy olona koa nanao enregistrement. Dia mivoaka. Ouais. Azo adino fa nisy tamin'ireo miaramila io natao chauffeur. Natao mpiambina. Zay tsisy ifandraisana amin'ny colonel Philippe François tompoko. Zany hoe natao sambo dokotra fotsiny le olona teny amin'ny aéroport. Dia nareo ve dia tena mino na tsika mandinika ary. Jusqu'à la preuve du contraire aloha tsy James Bond le bandy. James Bond no mitondra sipa rehefa andeha hanongana na hamono personnalité na manao opération. Et encore ny sipa miaraka aminy espionne. Dia nareo ve dia tena mino fa raha ohatra hoe colonel de l'armée française zany. Na tsy nanana formation ana commando ary izy fa commandement no nanany. Dia basim-borona ve tompoko no entiny ao. En plus le basim-borona tsy tao aminy tratra fa tany amin'ilay ankiray.
Dia mba niforme Saint-Cyrien zany dia fantany tsara fa Basimborona andeha hiady amin'ny ity blindé be an'i Andry Rajoelina. Satria raha hikarakara azy ianao tsy maintsy eny an-tàlana izy mikarakarainao. Misy non-sens les zavatra hoe le fait d'avoir 250 000 euros chez vous, 900 millions arrière, ça ne vous fait pas de vous des putschistes. Mais le gars, tellement il est obnubilé, il est traumatisé par le putsch lui-même qu'il a organisé en 2009. Il voit l'ennemi partout. Tena marina. On n'est pas dans un film, encore moins dans un rêve. Efa nazavaiko zany n'olona ohatran'izany dia tsy maintsy raha ohatra hoe colonel de l'armée française zany, tsy manao zavatra zany raha tsy misy protocole mazava tsara respectena. Hoe tiany départ, tiany arrivé, reto ny protocole na ny cheminement na ny procédure arahanao. Ah oui, il devient parano. À force d'être traumatisé par les faits, par ses propres méfaits, le gars il devient parano. Dia lasa le tribunal malagasy ny lasa adala za tsy mametsiny an'ireo mpitsara mihitsy fa tratran'ny pression. Le tribunal ny lasa adala hoe tena menatra amin'ilay vazaha tsika baina tena sarotra ity raharaha ity nefa i Andry Rajoelina koa vao nanome kapokapoka. Monsieur le Président, manahirana be ity raharaha ity fa aleo mba 20 ans mena an'ireto. Or nefany fanomezanao 20 ans an'ilay olona dia midénaturer an'ilay fait. J'ai acte. Averiko ihany tsisy mesure de clémence na circonstance atténuante zany atao hoe fomenteur de coup d'état zany. Rehefa tratra ianao dia mamay ianao zany e. Zany no tsy idirako amin'izany mihitsy. Vahoaka ny afaka manongana ny fanjakana fa tsy ianao izay fatifatina civil kely ery. Ka za mieritreritra hoe fatifatina civil tsy hanao an'izany mihitsy a. Satria fantako tsara de manière pertinent fa rehefa misy hoe io dia mizaka ianao zay perpétuité. 20 ans. Orim-paina nangadrainao mandrapahafatin'ilay olona. Tsy possible zany hoe 15 ans zany. Jereo tsara anie ny tenin'ireo avocat reo amin'ny appel. Nangatahana ozy izy dia na fanafahana madidio na amin'ny peine maximale zay. Satria aminay ny client-nay tsisy afa-tsy alternative anankiroa. Soit nareo tena convaincu ny partie civile sy ny fitsarana parce qu'apparemment entre vous-même vous n'êtes pas, vous vous entendez pas. On a entendu la plaidoirie de l'autre et là on entend votre jugement qui s'éloigne de celle de ny testeo ny civil. Tsy possible zany moa. Averiko ihany. Zay no nahatonga ny hoe tsy natao direct satria betsaka ny gasy mahay lalàna. Ilay izy. Ka ity zavatra ity mazava be zany hoe tena hoe le olona na izy vazaha zany dia mody nasiana gasy ry sareraka zany mody mena 5 ans sur terre. Efa démontré le magistrat, le procureur tsara hoe ianona dia lié amin'ny ana dia ianona zao. Ça a été bien démontré. Même na deux mensonges avy izy. Il fallait quand même tenir de l'avis du procureur si vous étiez lucide sur les faits, si vous en étiez convaincu. Mais le fait que vous traduisez devant public, par devant public, un jugement pareil, respectif, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche.
Teteny ve nareo hoe mba voalohany kosa zalahy manao coup d'état fa andao mba menan'ny atténuena kely le sazy. Non, non, tsy possible zany e. C'est là qu'on voit, qu'on puisse apercevoir et observer que c'est un procès politique. La preuve, tout ce qui est gradé ou gradé malgache, écarté, afaka. Ireto vazaha, là zany tena je suis désolé, là André Rajoelina est en train, les faits sont là. Factuellement izy ny olona zay. Anti-français ve le izy? Mipetraka amin'ny fanontaniana. Mipetraka zany amin'ny fanontaniana zany, n'inona lazaina zao? Mais c'est une mesure, c'est un jugement anti-français. Quoi qu'on dise. Autrement, si ça a été vraiment un coup d'État organisé, la conspiration, au niveau conspirationnel, dia samy voasazy daholo ny belligérante ao anatin'io zavatra io. Ce qui n'est pas le cas. Misy afaka, misy midoboka. Est-ce que c'est une bonne image pour la nation malgache? Non. Zay ny ataoko antsika hoe potehiny Andry Rajoelina. Inona zao ny conséquence an'izany? Amin'ny resaka diplomatie? Za aloha tsy mahafantatra satria mbola tsy androany ny ahafantarana ny conséquence an'izany ary nahafantatra tsy afaka mitantara aho. Ialako tsiny amintsika mianakavy fa samy mahalala an'izay tokony ho conséquence an'izay ihany de eo tsika mahita an'azy. Eo tsika mahita an'azy zany hoe raha tena hanao coup d'état aminao any frantsay tsy maharitra ianao zany re. Taddio zay. Aza ny nofinao no keritreretinao hoe ne pense pas que ton rêve devienne réalité. Ce n'est pas le cas. Raha tena hoe eritreritry zany ianao hoe coup d'état tsisy dikany amin'ireny bady ireny no manongana anao. Olona telo efatra mitotona de efa vita ianao. Ka zay no tiako hazavaina hoe casseko point par point le jugement satria tsy mety zany. Zany hoe satria le olona vazaha tsy afa-po ianao, orangady fanampian'ny frantsay mihinan'i Madagasikara anie amin'izao. Mba hitazomana an'le vahoaka tsirotaka, tsy tsapan-dragàha koa zany hoe raha manao veto ny frantsay hoe aoka zay ny fanampiana an'i Madagasikara de mieritreritra ve rangaha hoe hipetra-potsiny ireo vahoaka ireo rehefa ohatra tsy voalohan'ny rankany karamana. Saintsaina ihany ny faran'Ozy Dadazily. Alefan'ity hira ity satria izy ity koa anisan'ny hoe hira manohana anahy zany Kialavazo indray no alefantsika dia hidirantsika le sujet hoe menatra Andry Rajoelina de tsy ça. On met le focus sur Andry Rajoelina. Tupi masukeli nisirana Titapa kufa Nitempata Kitifuku Yanjandi yanyasa Atua yana Iteriai Natikiriasa Saginchisi Anengina Fiaria Silazani Fitia Bakwa Matao Chao Salavino
Kaliwizana amisa Tikwi Wai Tatana Kwanila Kwel Singing cheese Tiais Tazana Sisa Swata Tikwi Wai Tatana Kwanila Kwel Bingo Faisi Fanatinan Bawayang Uniquato Nati Ficava con noi Nade Mangara Usaka Kriyan Yandi Nyantara Feita con non sensai Seri Wai The teeth minutes Segundo beats The won't be why I'm in a via Till I only fit Yavakwa Matao Josa Lavina Kaliwizana Amisa Tikwi Wai Tantana Kwanila Kwel Singing cheese Twice Tazana Sisa Swata Tikwi Wai Tantana Kwanila Kwel Bingo Faisi Fanatina Tikwi Wai Tantana Kwanila Kwel Singing cheese Tiais Tazana Sisa Swata Tikwi Wai Tantana Kwanila Kwel Bingo Faisi Fanatina Away to love Back to Inara Karavalo zay hira zay ary ohatran'ny lasalasa daholo le tena hoe tsara zany. Tiako be zay hira zay ary tsy afianako mihitsy zany. Hommage zany amin'ny Nahary aloha sy ny karazany Nahary moa zany no zao Zafindrakoto tena malahelo ny tena fa dia tsy hita izay atao satria matimaty tanora daholo ilay malagasy ary tsy misy hoe herinandro ka tsy mody mandra ilay malagasy. Matahotra ny miaramila izy fa tsy hany ny tena motifan'ilo izy tsy hany ilay izy satria marina fa nitabataba ilay général raha tena matahotra izy tsy hany mihitsy ilay izy fa bon. Hiditra amin'ny dossier manaraka tsika zany ilay farany indrindra resaka Andry Rajoelina sy ny atao tenenintsika hoe manala-parakantena fa izy tenany mihitsy ny manala-parakantena ary ny tena grave dia zao aty aloha dia efa miteny zany hoe vitan'ny Andry Rajoelina mihitsy ny manavaka amin'ny ministera sasany zany hoe ialahy tsy concerné dia misy ankailahy. Tsy haiko na zany diso fijery
Fa tena tsy hitako ao anatin'le processus mihitsy zany le resaka ministéran'ny transport, ministéran'ny tourisme anatin'ity rivo ity. Ty resaka aéroport ty zany a, ny resaka port ny Tamatavy. Tsara mary antsika aloha de zao, raha hijery kely tsika ny historikan'ny aéroport-na Ivato, hoe ahoana ny nahatongavana amin'io aéroport io am'zao fotoana zao. Zao zay mba zavatra atoroko antsika tanora zany hoe arao ny fiainam-pirenena. Tsy voatery ianao hoe manao politika manao an'izany. Za zao raha ny asako tany Madagasikara, tsisy ifandraisany am'pôlitika mihitsy. Ary sanatria atahorako hampariniringotra anahy ka mety hisian'ny figadrana ny aoriana any, de tena mangataka mihitsy aho hoe asiavo appel d'offre tompoko. Tena miala tsiny tompoko, aleo hisy appel d'offre, de rehefa lasako le izy de lasako, mérité anazy aho zany. Fa tsy de mety amiko le hoe atao de gré à gré, na manao appel d'offre santisantika eo. Hitako ary narahako maso io resaka dossier aéroport-ny Ivato io. Satria reny groupe matanjaka ngeda be reny takan'ny Bouygues, zay anisany nanao ny asa prestataire am'resaka travaux tao anatin'io aéroport io, dia tsy maintsy mitady entreprise kelikely zay atokisany mitraikefa ananany, manao sous-traitance fa mitondra ny couleur ny Bouygues. Fivoriana maromaro no natrehana tam'izany. De hainao zany le zavatra nitranga tao. Zaho tena manao défi amin'ny Andry Rajoelina eto, satria fantako le izy de hiteny indray nareo hoe ary fantatry le rideau le izy zany, ka saika quand tu fréquentes la cour des grands, tu connais les petits détails qui puissent t'avantager et qui te permet d'avancer aussi vers quelque chose de positif. Zany hoe raha fréquenten'ny dondrina ianao, de dondrina koa ianao zany. De zavatra ataon'ny Andry Rajoelina io. Misy olona anie manam-pahaizana hoe lasa dondrina ohatran'ny Andry Rajoelina e. Et moi j'avais horreur de ça. Aleoko foana mifréquenter ny olona mahay noho za. De comme ça je serai à même de m'améliorer. An'izany le souci. De fantatro le izy tany amin'ny 2015 io, tany ho any. Tsy tadidiko volana mars izy zay sa avril na mai. De efa nanomboka négociation tamin'io aéroport io. Ny tena souci tamin'izany fotoana zany, ary anisan'ny conditionnalité napetraky ny Banque mondiale mba ahafahana ny FMI manko e, ahafahana mifrener ny intégration chinoise zany taty Afrika, tany Afrika zany, y compris Madagasikara, diany hoe mba asio frein ihany les dettes de l'État, zany hoe nitrosam-panjakana. Tena recommandation ny Banque mondiale mihitsy io zany, ary nanomboka taminay tamin'ny Andry Ratsiraka raha de hoe il faut valoriser, il faut promouvoir
les initiatives privées. Tamin'ny andronay tompoko andriamatoa didiratsiraka nivoahan'ny 3P, partenaire public privé. Tsisy afaka mandahany zany. Donc raha za zany resahanao, haiko tsara zany. 3P. Tsy ampavesatra ny tsosa-pirenena, zay lovan'ny taranaka faramandimby, ary maro ny principe-ny FMI ny Banque mondiale hoe manaovanareo initiative privée. Tsy niandry ny recommandation, ary zay no natahorako tam'zany hoe zaho opposition zaho opposant tam'zany. Tsy mamenatra amin'ny teny zany. Quand on se trompe, on se dit, je suis désolé. Fa za aza asianao manao azafady kosa aloha raha tsy diso aho. Azafady tompoko. Fa sur ce cas-là, tam'zany aloha zaho hoe mahay le bandy ty le rike. De nalaoko nangina, tsy mbola naheno anahy mihitsy nareo n'indray mandeha raha critiquer an'io aéroport Nivato io. Na indray mandeha, jereo daholo ny archive. Tsy mbola naheno nareo na indray mandeha aza critiquer ny voloana. Na indray mandeha raha ny solaire. Na indray mandeha raha ny port ny Tamatavy. Satria hitako le montagen'le dossier. Ary tady le bandy ty avao le azy zany. Dommage, ary zaho moa tam'zany nome. Ozako hoe, so ihany fa vendrana manodidina an'ity président ty. Raha zany tsy tany le rangaty. Raha tamin'ny andronay io, communication takin'inona ary tsy maintsy tonga ny an-train'ny vahoaka hoe nareo ne nandova an'ity aéroport ty, nareo ne nandova an'ity port ty. Fa nisy olona ho atao ny s'infiltrer tao anatin'le pouvoir Rajaonary Mampianina de mibloquer an'le information sy le zavatra tokony avoaka amin'ny vahoaka de tsy tonga tany amin'ny vahoaka mihitsy ary tsy fantatry ny vahoaka akory hoe tena c'était vraiment un exploit navitan'ny zany Rajaonary Mampianina zany hoe aéroport tsy anankiray ny le aéroport e. Fa tsy tenenina ny Nosy Be. Aéroport Nosy Be, tsara ny aéroport Nosy Be reo. Efa tsy navita nandray avion ngeda be tsony io. Fa na lehibe azy na ny largeur an'le piste, de afaka mandray avion ngeda be anankiroa en même temps Nosy Be amin'izao fotoana izao. Chose qui n'a jamais été fait à Nosy Be. De zao 2015 niinitié io projet io. Toa za tam'zany hoe tena raha vitan'le rity, tsy tany ty bandy ty. Toa za hoe heureusement fa tondrona. Tam'zany hoe tsy de nalala tsy nalala fa j'étais pas vraiment convaincu hoe reto misy olona manodidina ny Rajaonary Mampianina reto ne infiltré ary saboter an'le asa ataon'le filoham-pirenena fotsiny. Tsy hamoaka an'le izy, hanao publicité na hoe ilaza an'le izy amin'ny communication. Ny Andry Rajoelina ro mpitenenana WC. École hofaina le matériel ampidirina ao de aveo rehefa lasa ny olona de asorina. Asoriny tablé, asoriny kiraro. Teo no nahitako zany hoe infiltré ty pouvoir ty. Potika zany io président io. Hitanareo an'izany mamakiavelika an'le olona fa valim-pirenena. Ianao zany rehefa mahita hoe ary mahitsy ty bandy ty satria io le 3P io zany tsy miverina intsony rehefa nanomboka ny 2002. Fa lasa initiative personnelle indray de nanomboka 2002. Efa nanomboka nampidirinay zany le prémisse-na 3P. Fa rehefa tonga ny 2002 dia iny ka voay ary teny frantsay anao raha kotra be zavana raha ohatra zaiko inona no zay itiavanao eo. Tsisy ianao hoe milaza hoe tsy manaraka tsy mahay miteny gasy nefa ny tsy mahazo teny frantsay nefa avoy faites un exemple pour voir, pour apprécier. Vous n'allez pas vous acharner sur le fait que moi je parle un peu français. Chose que vous ne savez pas, il y a des malgaches à Dego qui exigent. Satria tsy mahay teny malagasy official loatra.
Ataovy amin'ny teny frantsay Monsieur Fleury hozy izy. Ary tsy fantatrao koa fa misy vadina malagasy vazaha zay mihaino an'ity fandaharana ity. Za ve ny zay sy itiavanao hoe mahay teny frantsay mba avoay mba ho hita e. Manoratra frantsay raha anao fa frantsay. Faut être bête pour critiquer les gens à ce niveau-là. Franchement. Les prémices na hoe le fitombohan'le 3P zany efa nampidirina efa tapaka io. Iny ary. Za zany efa niandry mihitsy hoe satria j'étais en contact, tsy afaka mandeha an'izany ny ADEMA. J'avais au moins 3 réunions avec l'ADEMA sur ce projet d'aéroport. Niezaka mi-convaincre ny ADEMA hoe miaraha amin'ny ADP amin'io appel d'offre io. Fa ny ADEMA niaraka tamin'ny sinoa. Inona ny sinoa? Ny fomba entiny dia zao. Financé izy fa miditra ao anatin'ny trosam-panjakana. Zay manko ny azy par le biais ny Exim Bank. Tsy mety. Ary ngay raha Rajaonarimampianatra zany tonga dia nahatsapa hoe manavesatra an'le trosan'le firenena ity. Dia misy impactarie ohatran'izao, ainsi de suite. Tsy hanao étalage izany no ataoko eto. Fa tonga dia même la Banque mondiale, le FMI, avait applaudi. Ça a été plébiscité. Satria inona ny antony? Nanapa-kevitra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina 3P. Et cela veut dire quoi? L'État ne dépense rien. Même pas un franc symbolique. L'État ne crée aucune dette. Mais l'État doit concéder. C'est-à-dire, ouais, mes concessions de le temps fonctionné, amorti dans la vie d'une nation, 28 ans, c'est rien. Moi-même, j'ai pas vu passer, ouais, 2002, on est déjà en 2021. C'est comme si j'ai pas vu ma jeunesse passer. Donc, ça fait pratiquement 19 ans. Dans la vie d'une nation, 28 ans, c'est rien. C'est-à-dire, zany, ny fanjakana tsy mitondra ny 220 millions d'euros d'investissement. 260 angambany izay raha tsy diso aho. 260 millions d'investissement tamin'io aéroport ny tanà io Ravinala io. Fa consortium, participation na crédit relais na complémentaire na ohatran'izany no natao tamin'io. Lazaiko ilay izy hoe izy aby ny participer teo satria manko nampidiry ny Andry Rajoelina virus ilay sainy malagasy hoe nanao magouille Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tena démontreko aminareo fa tsy marina. Satria na ny teny zao koa raha hoe bon hanao prestataire zany miaraka amin'ny groupe BUC dia be dia be ny norme nangatahana dia hoy iaho hoe vidina norme anankiray fotsiny pas moins de 9 000 euros. Tsy zakany tseny zany Fleury fa mipetraha tsara entre un grand ty affaire ty. Dia voatery niembotra izay satria mibody ny exige zany hoe tsy manana an'ity norme ity nareo. Fa adiniko moa ilay izy. Groupe Jovena zao manana anisan'ny ambony indrindra ny azy. Fa izay mahatadidy dia mba soraty eo. Dia zao. Anankiroa ilay izy natao 260 millions. Entre 220 à 260 millions. Ny aéroport Nivato. Ary tadio fa mbola misy 6 000 mètres carrés na 1 hectare akory raha le ry amin'ny sisiny akaiky ny Baniry. Afaka nandray avion be dia be teo tamin'ny francophonie. Ary deuxième phase n'io projet io rallongena les pistes. Ny aéroport faharoa
C'est tafiditra dans le cadre du projet io, à peu près entre 20 millions à 30 millions de dollars, euros, ny investissement. Tsy lazainy zany. De zao. Système 3P de zao, ny privé no mitondra ny vola. N'inona investissement miainga ao. De ny privé no mitondra ny vola, mandeha ny négociation hoe ozy ny privé hoe tsy amorti ny volanay. Raha tsy zao. Concession. Nanao an'izany ny teny e. Donc fantatro tsara. Ny gare routière namboariko eran'ny Madagasikara reny Tamatavy, non, Diego, Majunga, sous forme de concession. Tsy afeniny zany, jereo ny contrat sy ny convention any amin'ny mairie, any amin'ny commune. Tsy mitsosa amin'ny mairie, tsy mitsosa ny commune. Fa anjaranao privé, Fleurira Kotomalala no mitondra vola hoe ahoana ny montage financier ataonao ao. Tsy possible. Mihitsy le maire no ahiditra ao anatin'ny magoy amin'izany satria misy traçabilité daholo ny vola. Encore moins ty zavatra ngeda be ty. Ka mijery ianao niova ve ny fiainan'ny dokotera Nirina rehefa vita ny gare routière amin'ny Majunga? Niova ve ny fiainan'ny Ingabay? Mera moa zany tsy tadidiko ny anaran'le akamo iny, Dego. Rehefa vita ny gare routière Ngedabe, tany Tamatavy, tany Adego. Fa nanomana koa ny tena momba ny Tamatavy fa tsy vita intsony. Ny privé no mitondra ny vola, n'aiza n'aiza ahitany azy rehefa vola mazava fotsiny. Tsy maintsy mazava koa aloha. Satria misy an'le resaka hoe due diligence zay. Io zany tena condition contraignante io. Ary manana droit les structures manao le ino izy teo, les mesures, tsy hoe manana droit fa les mesures mihitsy ny contraignante, de tsy maintsy zavatra clean nentinao eo. De vous allez entendre tout à l'heure, je vais vous dire hoe izy aby ny société ao anatiny io. Participer tao anatin'io zavatra io. Ny privé ve mitondra vola de mbola amienao ihany izy. Satria zay nampidiriny Andry Rajoelina, misy magoy io, de tsy maintsy contrôlena tsara io. De tsy maintsy négocier indray ny fanjakana aloha, tena manao défi aminao Andry Rajoelina. Mba hananako ihany ny prémisse sy ny terme de référence sy ny convention fampisoneavana tamin'io. Fa avoay ny dossier any aminao, avoay ny dossier an'io, de démontreko aminao fa tsy nahazo inona tao ianao. Ianao mba négocier nefa vao maika ianao nandetika an'le firenena. Aza vaiko zany zao. Avoay ho tena manao défi aminao avoay. Ary mieux placé hiteny an'izany satria tsisy zay tsy nalala ary tsisy zay tsy nanadino. Fa raha anisany tena nasika tamin'ny fitondran'ny Ngahy Rajaonarimampianina de anisany raha tsy voalohany de faharoa na fahatelo. Donc fantatro tsara zany. Zay mahasahiko miteny hoe avoay ny zavatra nisoniavin-draga tao. Ministre ny finance teo mba ahafahana midémontrer hoe zao fa naizana zany fantatry aminy le izy fa ho avokako eto. Tsapanao tsara am'izay hoe tranondainga ianao sady tsy mahay ninina ianao. Zay ho any eto, tsy maintsy avoaka rehefa marina sady tsy mahay ninina ianao, tranondainga ianao. Teny Andry Rajoelina va négocier pour 24 ans satria 28 ans les concessions. Avoay rangahy ty mba hitanay ary. Raha vitanao nidina 24 le izy. Avoay. Ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe tena navita 24 tokoa Andry Rajoelina. Vao nanomboka ho de efa mipetraka ny condition hoe mandoto taxe sy droit de douane nareo ary TVA. Sur 260, entre 220 et 260 millions. Calculez fotsiny 20% amin'izany amin'ny réalisation an'io. Tahan'ny État malagasy toko de efa gany ao. De tsy menatra akory ianao mérité an'izy amin'izany ny convention Ngahy Rajaonarimampianina nanao signé azy tamin'ny niaraka tamin'ireo olona ireo. Miaraka amin'ny ministre ny finance tamin'izany.
Any le fanjakana de l'amont zany, en amont, de efa mahazo. Minimum raha 20% fotsiny efa 40 millions d'euros. Sans compter les droits de douane sy droits et taxes. Minimum 40 millions de dollars, 40 millions d'euros. Vola tsy tokony tsy forohana anie zany e. Satria raha tena magouilleur ireto investisseur reto, de afaka niditra taminy hoe le zavatra nefa efa voasiny efa convention le izy. De tsy azo ovaina hoe io ary nareo fa tsy mandoa impôt fa tsy mandoa droits et taxes. TVA zany teneniko eo sy ny droits de douane. Fa meo anay areo hoe 40 millions d'euros ihany io. Efa nitranga ho any zavatra ohatr'izany tamin'ny io le Fels Dodge, ino ty le arria Moramanga, Fels Dodge manko netombohan'io, Moramanga io. Inona ny anarany moa fa mba meo kely fa adinoko ry zalahy. Tsy hitafy zany hoe ty efa voasiny ty efa mipetraka any amin'ny assurance ty efa mipetraka ary satria ny olona tsy maintsy miassurer sy miréassurer ny investissement. Dikan'izany raha vao ovainao scandale be. Tsisy fika zany ny magouille zay tokony miainga eo zay nieritreretin'ny tsy haiko tany ambadika tany. Fa ny État malagasy tonga de efa gagnant isaky ny entana tonga dia tosiny fanjakana malagasy amin'ny investissement. Tsy lazain'ny Andry Rajoelina zany fa za milaza an'izany. Raha ohatra diso zany teneniko zany de avoiny convention to. De raha antsika mahita avoiny convention. Raha izay. Efa mazava tsara mihitsy fa misy redevance io. Ary io ny partie an'ny redevance 3 millions d'euros makany amin'ny ADEMA. Satria ny souci tamin'izany fotoana zany, ary tiako izay hevitra nataon'ny Hery Rajaonarimampianina indray. Zay no nahatonga anahy tsy nahafahako nikritika an'io zavatra io de zao 3 millions d'euros à travers ny redevance dia makany amin'ny ADEMA isan-taona. Ahafahana manao an'ilay aéroport secondaire rehetra pour amélioration et travaux. De midedaka Andry Rajoelina hoe voafafa nitrosan'ny Air Madagasikara, zany ny zava-dehibe tena azontsika. Tranondainga ho ahy ianao. Tena miteny anao tranondainga ianao. Ary lazaiko, patsilana amin'ny vahoaka malagasy zany. Raha zany misy de avoiko ny dossier, avoainy indray. Tsy nanaiky ireto groupena investisseur hoe non, fafana nitrosan'ny Air Madagasikara. Satria ny antony mbola nanana trosa ny Air Madagasikara. Inona ny zavatra natao? Système analysage. Fa tsy hoe effacement. Mialatsiny ataoko. Samy mba nianatra ihany mba mahafantatra an'izany atao hoe ianao angamba mety tsy mahalala an'izany hoe lissage zany hoe lisena le izy. Zay ny fiantsoana an'io tompoko. Tsy hoe volon-tsotsorona le izy. Zany hoe nitapahana ny 3 millions de dollars tokony omena ny ADEMA. De natao compte nanafahana namerenana tsikelikely ny trosany Air Madagasikara. Nasorona ny vola miditra any amin'ny ADEMA zay fanjakana tompoko. Dia tsy mipeye intsony zany le groupena consortium reto fa ozy izy hoe petit à petit fafana ny trosan'ny Air Mad. De maheno azy nareo hoe fafana, tsy fafana tompoko fiantsoana an'izany fa zay ny teny gasy mahasolo azy. Anasorana ny tena marina. De falke.
Zany hoe le compensation, le redevance alefany amin'ny ADEMA, fanjakana moa, Hermad, fanjakana. De tsisy vola zany miditra any amin'ny fanjakana fa bloquen'le ary amin'ny source le izy, de izy ny source le consortium. Ianao tsy malotrosaka. De zay notenenin'ny Andro Rajoelina, voafafa ny trosan'ny Hermad. Za mba mandaingadainga rangahy. Samby mba mianatra ihany, tena kozy. Maninona manompa olo loatra? Ompany zany. Satria ve tsy mahasahy miteny le intellectuel ao Madagasikara, nga raha Johnson zao tonga de mahatsapa an'izany hoe tsy marina zany. Raha ohatra le izy tena voafafa ny trosan'ny Hermady de mandray ny redevance normal ny ADEMA. Tsy afaka miteny an'izany ny ADEMA satria fanjakana izy ho voaraoka eo. Tsy afaka miteny akory izy hoe tsy alohan'ny Ravinala intsony le 3 millions anay fa lasan'ny Hermady. Zay ny dikan'izay, lasan'ny Hermady. Ohatran'ny hoe Hermady zany mandoa an'le izy amin'ny Ravinala. Lasa mandaingalainga ho aho. Efa tamin'ny 2018-2019 ny chiffre de efa mivoaka hoe l'État va gagner sur la redevance zany entre 130 izay à 140 millions, mais progressif. Progression le satria vous allez pas me dire ouais, au bout de 28 ans de mbola, alors on va dire ouais 200 000 foana ny malagasy miditra sy mivoaka am'le redevance satria ianao mivoaka mandoa, miditra ianao mandoa depuis la non, mivoaka ihany izy non, mivoaka miditra mandoa. 130 millions de dollars en estimation, mais ça pourrait être le double. Rehefa mandeha tsara ny tourisme, mivoyage tsara ny malagasy mahazo visa. Ny resaka impôt taxe, projection 309 millions de dollars. Zany hoe en 2 temps 3 mouvements zany mahazo jusqu'à hatrany amin'ny 450 à 500 millions de dollars amin'ny fanjakana malagasy. Manao défi amin'ny Andro Rajoelina. Terrain de foot amin'ny Mahamasina ve matafiditra an'izany? Manao ampiseho ianao hoe inona ny 3P vitan'ny Andro Rajoelina matafavoaka jusqu'à presque 500 millions de dollars. Le port a été signé à l'époque de Rajaonarimampianina. Ary ny zavatra nitokanan'ny Andro Rajoelina Travaux vita iny efa nitokanana tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina. La honte. Menatra de tsy nasahy nitokana n'ity ito hoe aéroport ny Ravinala. Sady tezitra fa tsy nahazo ininona. Zay le tezitra fa tsy nahazo ininona. Zao any Erinany, zay no mahatonga anahy miteny antsika malagasy, mba mahay isika manao an'ilay izy. Tena spoilen'ny Andro Rajoelina mihitsy ny pourvoir an'le ministère zany rehetrarehetra. Spoileny. Satria izy ny debo. Izy mihitsy ny miditra en négociation directe fa tsy tafavoaka. Zany hoe, il met la nation en péril. C'est la nation qui négocie zany eo. Satria Andro Rajoelina ny négocier. Izy no gestion nahazo an'izao tsika, nahazo an'izao tsika. Allez voir. Si on regarde les détails techniques, c'est non et c'est faux et c'est du mensonge. Araka ny teneniko teo hoe, jereo le scandale le ao anatin'ny duty free ao, anatin'ny zone sous-douane ao, ny ekipan-dralahy daholo iny ao. Efa nisy choix vita tamin'ny 2018 de nampiny olona. Duty free épicerie ny Soraka nataon'ny naman'ny Pablo Escobar, lasa manana duty free ngeda be izy amin'ny aéroport ary mahavita concurrencer an'le Sofitrans mihitsy. Zany hoe le Sofitrans le fanjakana zany ampandeferina fa ireto copains j'ai coquin no mena privilège satria ao le business miodina. Épicerie. Ce sont des bandes d'épiciers hozy izy nge atopikola Ramasinay Voaja zay. Bande d'épiciers. Ary rehefa ianao nataon'ny olona hoe épicier zay de mba hamenatra. Tsy nianatra zany ianao fa épicerie ny hainao.
Mividy eto de mivarotra mampatombona eto, businessin'olona tsy nianatra zany. Raha oui! Filoham-pirenena tsy manao an'izany, filoham-pirenena tsy mifavoriser an'izany. Et c'est mon pote, de bon, lui, il va me donner quelque chose plus tard. C'est là où vous voyez que bon, c'est une bande de nuls, une bande d'épiciers. Ils vivent de la spéculation. Spéculation manko zany hoe manafatra zavatra ianao de mivarotra anao de zay, de mahazo tombony ianao de iny ianao zany mieritreritra hoe zany tena mpanao business eny zany eto amin'ny tanàna. Alainao ny tanim-panjakana de alainao ny arỳ de iny ianao manao building de zany tena enjana. Sur un coup de chiquenaude tu tombes. Voilà. Ka eo le izy zany hoe déjà any am'le douane de efa mampiditra le fanjakana malagasy. Faut avoir une bonne vision et être juste dans ses décisions. Tsisy trosa miditra am'le fanjakana malagasy de zao. Hiditra am'zay ary zaho hoe izy aby aloha hisotra rano no investisseur ao anatin'io zavatra io ka possible aveo mahazo. Ny vola tsy tonga any amin'ny caissen'ny fanjakana malagasy a, alao hazava, ny privé no mitondra ny vola ho aho. Rehefa manaraka mirespecter an'le due diligence ianao de passe le projet satria zavaiko hisotra rano kely aloha. Voalohany indrindra, ny tena gros porteur zany a de ny groupe Meridiam. Investisseur matanjaka zany, normé zany. Raha izay. Frantsay io. Faharoa, ny SFI, Banque mondiale io. Fahatelo, ny DBSE. Raha tsy diso aho izy zay a, Development Bank of South Africa izy zay. Voilà. Ino izy teo? Southern Africa. Za moa zany nanao hoe South Africa fotsiny le izy fa DBSA fa ny tena bailleur ao anatin'ity DBSA ity zany a dia allemand ny ao anatin'io fa filiale any Afrique du Sud io. D'accord? Ny adresin'io zany a aty a Frantsa misy koa fa multinationale io. Faharoa, fahaefatra, ny ADP amin'ny maha concessionnaire azy satria ao aminy zany le regrouper les finances. Dia ny frantsay moa rehefa ohatran'io de manampy ny société na misy participation an'ny État na misy acteur privé ao anatiny dia Proparco par le biais ANFD, Agence française de développement. Et vous allez me dire, il y a des professionnels, il y a des gens qui savent là, ici. Et le groupe Bouygues moa zany no prestataire. Proparco ve andeha hanao magouille aminao? Bah dites-moi, franchement. Ny SFI ve hanao magouille aminao? Or les gérés par le système ny conditionnel ny Banque mondiale. Possible. Ny DBSA. Raha ohatra hoe ny zavatra mety possible karaha hoe tena mitady vola zany, hoe andeha hanao magouille fa tsy andeha hanao AFC zany ny dikany amin'ny teny anglisy moa zany, International Finance Corporation. Anatin'ny filiale Banque mondiale io. Société financière internationale. Tonga de any amin'ny ADP ny vola.
Ny aksioneran'ny ADP tompoko, ohatra hoe tsy possible mihitsy ianao no hoe iny ny ADP zany andehanao hoe ty Rajoelina Ramatoandro ty ny saosy. Fa raha mahagoy ny objectif tsisy cause rangaha de zao, ohatran'ny ataon-dralahy io. Io rangaha miditra tsosa, mangataka ny Banque mondiale am'zao fotoana zao. Ultimatum magaovana hoe avoay ny détail an'ny dépense ny Covid. Banque mondiale moa izy iny sa iza averina eto tompoko zay mahatadidy. Rabanao ange Rajoelina sans José kely io raha tsy diso dia mamoaka vola zany ny ADP hoe miange Rajoelina Ramatoandro namena ange arivo. Na ministry ny finance tamin'izany, tsy tadidiko ny ministry ny finance an'zareo tamin'izany. Tsy possible zany sefany. Fa raha mahagoy any natao sy nieritreretina de niditra tamin'ny Exim Bank. Iny misy fika fanaovana azy. Le prestataire takany nanaovan-dralahy mamasina io, sy no manao travaux ka nanina nitady kirarony tao ary de gasy, efa mihina ny dralahy ary ambadika ery, efa tao fotsiny ny asa, vita ny asa ataontsika ny inauguration, fa tao anatin'ny tao nisy nihinana. 75 millions de dollars oa Mahamasina avec tafo. Tadio zay avec tafo. Défi ho an'ny Andry Rajoelina faharoa. Manaova ianao levé, levé hoe défi am-pôro raha manakambo ianao hoe ianao miteny io manko hoe tsisy zavatra vita nandritra ny 20 taona fa ianao mikadada. Io aloha na aéroport zany de efa 260 millions plus 20 à 30 millions pour Nosbe, ça fait 300 millions zany de dollars, d'euros. De lasa koa ianao mitady projet hafa ohatran'ny pôron'ny Tamatave 600 millions de dollars. Ça fait déjà 900 150 millions de dollars à 1000 pièces Voemara, sao de ianao migeste koa ianao ndray koa no nanao an'io. Ça a été négocié directement avec le président Xi Jinping tamin'izany andro. Ery Rajoelina Ramatoandro to. $150 millions de dollars. Ça fait déjà quelques milliards, 1 milliard. Mahery azy efa initié, efa voaresaka tamin'izany andro zany ary jereo ny engagement an'ny État any amin'ny trésor any zany na amin'ny finance. F'efa nanomboka ny étude ary efa nisy accord de principe azo tamin'ny gouvernement chinois momba ny autoroute ny Tamatave. Marina fa tsy voasiny. Tsy olana mihitsy milaza amin'ny marina. Fa jereo ny engagement an'ny État, 4 millions de dollars ny lanin'ny fanjakana, initié par ery Rajoelina Ramatoandro tamin'izany andro zany hanaovana ny autoroute. Efa niainga ny étude ato. Sinona anankiray fotsiny de zao hoe menatra le izy satria fantany loatra hoe tsy mahavita azy izy. De midongy koa sady tsy nahazo ninona tamin'ilay aéroport de tsy tonga satria mafy be le lobbying amin'io. Il y a la Banque mondiale à l'intérieur, mon vieux. Tu peux pas foutre la merde. Tu peux pas t'imposer. Les gens, ils sont clean. Même si tu dis, nisy magouille tao, nisy an'izao, tu n'es pas mieux et meilleur que la Banque mondiale pour juger les choses. Encore pire. Proparco et l'AFD. C'est pas tous les jours les magouilles, non. À un moment ou à un autre, ça doit être la nation qui prime. Il y en a des gens de conscience qui fonctionnent encore comme ça. Autrement, taingina bentley taty andafy. Fa tsy mandeha tongotra mitovy amin'ny Fleury. Rakoto malala.
ilaina koa nele mandeha tongotra teo. Zany akory tsy midika hoe tsy manana tômôbila aho. C'est une manière de parler. Donc, zay le izy. Tiako zay ho fantatry ny malagasy averiko any pro-parco par le biais ny Agence française de développement, DBSC. Amin'ny Afrique du Sud io, miaraka amin'ny Allemand, ny tena majoritaire ao anatin'izy, Meridiam, SFI, Banque mondiale zany, de ny ADP, ny concessionnaire, Bouygues, le prestataire. Mazava tsara angamba zay, mba tsy hisian'ny ambiguïté, mba tsy hisian'ny resaka hoe izao na izao fa ny tena marina de milaza andry Rajoelina hoe on n'a pu grignoter et là où c'est vraiment. Io zany ny tena ty farany ty teneniko anareo, tena hitany hoe tena dondrona le bande. Inona ny teneniny tamitrika? Inona ny déclaration-ny? Nanao sinihana convention vaovao izy. Convention vaovao, hafa mihitsy le contrat vaovao izy. Tsy haiko ny namoaka an'le vaovao na iza na iza. Avenant izy. De mitovy am'le 13 plus 6 ihany ty 18. Manavaka ny avenant sy ny contrat convention raha tsy ny Andry Rajoelina akory. Qui dit avenant, c'est une petite partie, infime soit-elle, de la convention. Peanuts zany, na hoe cacahuète. Andry Rajoelina, aza afangaro ny convention sy ny avenant. Fa manjary misongadina loatra hoe domo rangasy da romoromo. De zao mba hisian'ny transparence atoko, mba ahafahan'ny malagasy mi-apprécier hoe tranondaingo filahirako Kotomalala, satria mena droit de réponse ianao. Dia avoahito koa les conventions. Na les conventions manko tsy afaka miditra amin'iny intsony ianao fa avenant no nataonao. De mba avoahito koa le avenant, faut démontrer eto fa tsy nahazo inonina ianao. Tokony ho fantatrin'ny malagasy le avenant. Zaho malala hoe inona le izy, fa amin'ny maha-filoham-pirenenanao de tiako aloha ianao namoaka azy. Manana 3 andro 4 andro herinandro ianao hamoaka an'izay hoe ty le avenant tompoko. Manana 3 andro 4 andro ianao hamoaka hoe tsy nahazo 28 ans, marina ny tenin'ny Fleury, tsy nahazo 24 ans fa 28 ans ihany mipetraka ao. Fa raha ohatra diso aho am'zany de manao excuse officielle aho. Hoe ay, ty tokoa le convention, azonao alefa privé aty amiko. De raha marina ny ianao de manao excuse officielle hoe io tokoa fa nahazo 24 ans i Andry Rajoelina. I Andry Rajoelina fa tsy ministera satria izy tena no teny hoe nahazo tsika. Ni ministèren'ny transport, ni tourisme, ni finance. Re zany hoe bon madama soniavy io, ministre ny finance zany de azo koa moa le madama. Manao soni. De président ary no mizesta hoe efa hafa mihitsy le convention. Ahoana nahafahanao manova convention hoe tapitapoka eo ianao nefa efa mi-circuler. Sao de heverinao hoe faire ary ty de avadika fotsiny hoe tsy atao faire intsony ny anarany, de za iny efa olona firy ny tsy paye am'zao fotoana zao mitaraina. Aza atao resadràza ho aho le rahavavim-pirenena fa manjary mandreraka e. Manjary ohatrany hoe tena le izy zany factuellement, notoirement efa fantatry ny olona ianao fa daromaromo. Fantatry ny olona ianao fa dondrona. Fantatry ny olona ianao fa vendrana. Any amin'ny T1 aho manao T2 manao an'izany hoe 13 plus 6 égale 19. Hatray 18 kay hono ianao, azafady.
Itanao fa lasa disoinao a. Ahoana moa no itenenako an'izany hoe 13+6 18 no izy, hitanao tonga de mahitsy be ilay tenako hoe 19. Moa no ianao 18. Fa zao ajanony le famitahana vahoaka fa teo populaire loatra rangahy nefany tsy za zao miteny an'izany hoe due diligence zany za sura fa tsy hain-drangah zany. Mesures de sécurité rehetrarehetra momba ny corruption zany. Traçabilité ny vola hoe avaiza marina ny volan'ireto. De nefa mazava be raha reo zavatra reo hoe tsisy volana drogue reo, tsisy volana vanille reo. Vanille koa manko zavatra fléau ngeda be mihitsy io. Le malagasy ambakain-dralahy 75 000 ariary nividianana azy nefa zalahy avy eo mandafo an'ilay izy plus de $250 ny kilo. Ka zao fa manomboka mebedy io fa manao velomo tsika mandram-peona daholo a, samby hotahian'Andriamanitra fa de efa lavo zay a, samby isaintsaina antsika mianakavy. Za koa moa mireraka raha teo a, veloma daholo tompoko mandram-peona ary zay manahy ihany hozy zay no alefako. Tahoary. Oublie la crypto et
azafady kely amin'ny ino izy teo amin'ny lahady ny fotoanantsika raha sitrapony tompo ny amin'ny atoandro tokoa mandram-piona daholo ary veloma mahafinaritra. Tsy afaka hitafaelintsonyao, tsy afaka iresakelamina, fantatrao fa efa manana ny fiainako ao. Bonsoir aloha Marotsety, azafady bonsoir madame Frangé de Rodonique. Allez. Aza raisina hoavonavona, raha miova ny fihetsiko aminao, fantatrao fa efa manan'olon-kafao, izy ilay misolo anao. Fandao dia manahirana mosahira laolahitany miaraka aminao, milomanodidina halakinao, ambulasina tuja. Se ho tantiko izy mantsilamanay, fa izaho dia mbola mierika aminao, sy manembony ireo fiainana teo aminao. Raha niaisy ny azy aloha no asiana kely, dia tena fitiavana ombeny ombeny, tena mamikoka tsy tiako soloina intsony.
tapaka ilay izy mandrakoa no veloma daholo tompoko amin'ny lahady indray fotoanantsika zany amin'ny roa any Madagasikara raha ta ino Andriamanitra. No amin'ny